Ele abre a boca do canto da Maria, passa de superior a você. Ele abre a boca do canto da Suasa de superior a nós. O ano que tem o chamado que ele está, daí na sua pergunta. Penarana rosa ne dran larana fasile di fu. Fare pevina sisi, ati sis pevina di. Nama fasile di fu. Bawa. Festis ma família na minha estia. Eu acho que não sabe sangue na. Niatum sa tarit. Niatum berfungsi na nawa, niatum berfungsi na, niatum matunda niati bisa keberuntannya, niatum berfikirkan lagi keberuntannya, niatum yang bagaimana sukses, dari niatum sahabat siapa sah, saya menceritakan sejarah. Sati kita tadi fats dari nyurusannya, dipanggil dengan nama yang semua. Zany ambonazy hoe diso namana Yahosoa ozy izay teneninao satria nareo mampiasa lettre he anankiroa ny he zany ny kazo fa io nareo dia efa nampianariko tsy misy lettre he anankiroa azo atao lahatra ao anaty teny hebreo zany ny fanamariana amin'ny olona zany ka lazainy zany fa hebreo izy io. Reza teza itu tena outro me leftiu mai tene brufi ti unati fauna ti tene brufi tena misy letra tena koa milahatra mihitsy fa diso zany mbola ho an'izay manana baiboly hebreo zany na sefa atoa dia vakikely ao amin'ny ao boky Deutéronome vakinareo letra he anankiroa teneniko fa tsy hoe ny fanoronana anazy satria le fanao iny tsy misy letra he anankiroa lahatra zany ao teny hebreo dia vateny misy letra he anankiroa lahatra mihitsy ao. Deutéronomia 1:9 eo amin'ny Deutéronomia 1:24 samy ahitana letra he anankiroa milahatra daholo le hoe haso izitsika zany malagasy sy ny ava-firenena. Deutéronomia filoso I came back happy. Saya sampai saya sendiri. Nikah anak perusahaan itu bukan baru. Nikah anak perusahaan fakirwe happy. Happy. Jadi tete. Nyasnya tu ayat nasi fancy dari zaman ini. Tumwe happy. Nasi ni sana juga jasa. Nasi mana? Katsika moa tsy dia miady lahatra hoe zava-tsotra hoe natokony hanomana any fa le letra hoe he anankiroa miara-amin'ny lahatra dia misy mihitsy ny teny hebreo fa diso zany eritreretra eo tsisy ateny hebreo misy hehe na hasihasa miara-amin'ny lahatra zany ka le teny hoe Yahosoa moa ty izy aloha toerina nazonareo ve hoe misy dobona haso amin'ny lahatra eo dia tsy mety io leo hoe tsy mahafantatra hoe misy antony nahatonga an'io fa nga io nge tsy
teny mandeha ho azy fa anarana ka ny anarana angazy vao terena amin'ny soratra anao any ray aman-dreny dia ametrapetraka ny anarana zany am'izay mahafinaritra anazy ary am'izay tiana anoratana anazy marina sa diso fa tsy tony hoe hanaraka alfabe ny ray aman-dreny ohatray zao ary ny zanakely ao amin'oesina zay mifahikisa ny anarany dia atao ahoana zany zany ikisa tsy haiko misy tolona izy a tsy haiko mazay efa namantatra an'izany misy sifra dia misy ikisa izy ina zany ataonao amin'izany ilaza venao fa tsy anaty norme ty zay norme ny tokony zany ato zay tiany izy io sa hoana izy va zay tiany io e ao zay fodesimetanao zay mety a zay zany izy ena le famatana an'le hafika zany a tea ekea de vavy zay hafika fanatsiny zareo fanatsanana fotsiny izy amin'ny sifra zany le vetikatana ray vetikatana zany mazay marana teny eo zany apitatsika any aminazy dana vetiko fa misy zay tiany le apelaketo hoe aza mamavafantany atanhoe zany amin'ny Deutéronome 24 dia zao ndray ny teny ao va ifino va iano hahara dia misy zany le tehe miaraka ndray hahara dia soratanareo hoe hahara hasoa iarahanaso hahara dia mifandratan zareo mandreo zany dia pepe re ihe zareo zany hoe tsetsina pepe pepe aleo misy zany zany le fiteny zareo azy dia raha tonga zany dia mibena kely mamanile zay izy eo fa zareo zany manatsara lete dia natao hoe hahara ao zany hoe mazara zany fa misy mihitsy lettre T miaro milavitra zay aloha zany fanamarena kely avy amin'ny zareo avy ana réunion zay hébreu lavaka hébreu izy mahafinaritra miaino tsara dikan'izay teny fa nefa zao ny anarana Yahoshua dia tsy mampome ohatra ny foroporonina teny ka ohatra hoe amboarina hoe makatsy makatsy fa ny anarana Yahoshua dia fironona avy amin'ny anarany dadany ia ary nivoaka avy amin'ilay teny hoe Joshua ny anarany lay namonjy azy zareo zay nataony olombela hoe Joshua rehefa avy eo Joshua ihany natao hoe Joshua ihany Joshua nanarany Joshua moa zany teny izy fatao hoe Joshua satria ny anarana hoe Joshua nazy koa navetsinay kely miaikely bao fotsiny nareo ny anarana Yahoshua dia avy amin'ny teny anankiroa satria mitondra ny anarany dadany izy dia avy aminy ny anarany dadany hoe Yahva na hoe Yahva ny vesibe ma tsy mitovy ihany eo amin'izay tatsinana zay azonareo zay fotsiny fa tsy dianareo zany fa rehefa mikotsy rety dia fampianareo da ampianareo zay dia Yahva no anarany dada malala zany avreny zay hoe zay manareo tsara zay ka ny anarana Yah io le miveriverina foana ny amin'ny boky salamy hoe Halleluja io foana zany no menahaka rehefa ohatry hoe miantso zany ary hita io anarana io misy a 24:6 fa tena Yahva mihitsy no anarana tononinao ao a hoe mafitsia zay misy a 24:6 zay amin'ny teny hébreu a Isaia teny teny
zay atrakarassiste teny terina misy zay mitsy moa isa tifitykety samby tsisy katara samby tatsisy isa nakateniteny zay izy ritare io magarazete satria faresy latanateny samby tsisy katara samby tatsisy Jadi 26 tahun universitas universitas semacam bayang saya semua eksis kata saya pusing eksis kata Isa 26 isa 26 masuk terus 24 dekat itu lepa disuleti lepa kita 26 itu Pichu vaiva adeyada ki ya iyaba sale awati bukini apa manusia itu tene ya yaba oh Saya usahanya pada mungkin anak kata Maria saya ini beriu ini fanar na belem lancilan semuanya tahu saya beriu Rakyat nani semua fasa saya tisi belem lancilan ada fakar na belem lancilan di fana fautan itu naruh fakir nani telefon satria ny zavatra masina dia tsy ho any am-piranokana mihitsy no hamantarana anazy ary anisany natonga zanakitsy rehetra tsy afaka ianarana miantso ny amandada iava dia fahotana ka rehefa tezitra tamin'izareo dada iava namanora ny omanana ioana tsy hita zareo nataotsony ka izay natonga zareo namitaka olombelona indray hoe aza manontony intsony anarany iava satria mpanota izy ka miaraka amin'ny dada iava dia nampaleo nefany dia foana mihitsy ny anarana nohony amin'izareo tsy afaka nanonona dia foana ny anarana dia nanana loatra amin'izay dia voly izay no mahatonga ny fiangonana lehibe amin'izao tsy teriteny izao zay lazainy zareo fa lehibe eo hoe novaina hoe ny tompo ny anarana ao anatin'ny soratra masina fa tsy navelany jiso ny tononona aiko mampitombona zany ina nidiran'ny olona amin'izay resaka an'izany ianao avy aty Amerika na any Frantsa na any Madagasikara ohatra dia iza koa mihaino izay teny zareo any Israela mampitombona resa fa leo zany no teny hoe aza toloany anaran-dada iava nohony amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra bokon'azy hoe aza manontolopony anarany Andriamanitra ao nefa ny zany teny zany dia zao tito hoe aza tentenenina fahatany fa tsy hoe koa tsy azo tolono ko manina no izy ihany mamono vavalio ary manino izy ihany mamono manina jerena ihany mamono maninona rehetrarehetra mamono voany izy tsy azo tolono dalo very tsy azo tolono azonareo fa dia minao zany na en'ololobe reto ambony tany zany ary onoka atao le fahatana amin'izay natao tsisy nafantatra ny anarana fa mivaina amin'ny anarana hoe Jehova mivaina hoe Allah mivaina amin'izay mahafinaritra anazy ny anarany Andriamanitra mahery fa voninahitra nefa nadala iava fa navery ny anarana tonga mazava tsara fa tsy misy azany hoe tsy azo tolono zany mpanao ratsy tsy mahazo manona io fa ny olona afaka fahotana zay taritineny
sy ho any anatina afaka maneona tsara ny eo anarana io voninahitra makala eo Jesosy irenareo afaka maneona mazava zay anarana hoe iayava ka ilay anarana raisy Jesosy koa satria hoe ozy Jesosy hoe za dia mitondra ny anarany raika araka ny Jaona 17:11 araka ny Jaona 17:11 efa misy ilay teny zay fa za dia mitondra ny anarany raika ozy Jesosy Jaona 17:11 ary tsy mety amin'izao tontolo zao intsony aho fa izy reto mety amin'izao tontolo zao fa izao mankany aminao ray masinao tehirizo ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy mitondra ny anaran'iza zany zanakiny avan'inja mitondra ny anaran'ny dadaka dainany tsara fa ny anarana hoe iayavana raha dada eo anataony ilay ia voalohany eny no entiny Jesosy iny no entiny Jesosy ao ka mitondra ny anaran'ny dadany zany ty zanatia dia zay le mahatonga ny hoe misy an'ilay hoe iao zany dikan'izay aloha dia vohitsika dôzy anarana Jesosy ny Jésus tsy miexiste mihitsy zay anarana zany c'est un faux nom io tsy hoe fake name misy ny anglais dia tsy anglais koa dia bafaly l'anglisme eny atao menaneny amin'ny teny anglais fa za tsy talazy constitution nareo antsy mety tsy mety fa rehefa teny dia efa that's okay ampiarahako amin'izay ny anglisme any fanina tsara loarana mazava zany fa ilay zanakiny avan'ila dia mitondra ny anaran'ainy amin'ny anarana hoe ia ary enona toy ny anarana satria tonga izy hamonjy ny olona izy atyko voalohany famonjena izy dikan'izay zany hamonjy ny olona aray matitoko voalohany zanakiny izy ore le tezitra anam'izany matitoko voalohany andiny faha raika amby roapolo Matthieu 25 inona le ataony ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka mifahotana famonjena izy sa tsy famonjena hamonjy ny olona izy ho afaka mifahotana izy zany le famonjena na Jesosy mananatsika io le tena mpamonjy zay le toyny Elia ary zay miaraka aminy dia maninona volasy eto afaka mifahotana dikan'izany afaka mifahotana zany hoe raka izy mbola manota indray zany tsy manota intsony tsy manota intsony mavolombelona zany hoe nareo sa tsy mavolombelona zany izy le mavolombelona fa tsy manota intsony tena mavolombelona mena mazava tsara hoe tanan'le lehilahy nareo hoe mavolombelona fa tena tsy manota intsony hainao soanareo zany le vehivavynay aloha izy reo tsy nety nanota intsony tena tsy nanota intsony efa finatra mela tsy nanota intsony samarikoriko be zany mahafinaritra be zany ary mahasambatra ary mahafata abdemy taninareo zareo dia zany dia fanambarantsika eo tena afaka mifahotana ny olona rehefa miaraka amin'ny Jesosy araka ny teny hoe ho afaka mifahotana ka rehefa afaka mifahotana dia tsy manota intsony satria olona zanakiny avelina hoe aza maninona aza manota intsony ka mila mandeha amin'izany le olona miaraka amin'ny Jesosy io tena tsy manota intsony Jaona 9:11 Jaona 8:11 araka makaiza ireo livre namany ataonao reny
mbola misy nametao ka dia hoy izy le vehivavy tsy misy tompo. Tena maly an'izay ahoso aho hoe za koa tsy manamety anao a fa am'izao sisa izao ina teny aza nanota intsony zany karakteristika eny ateo hoe lantilanty qualité eny ateo hoe lantilanty ny afantarana avy any lantilanty dia tsy manota intsony ary mafinaritra zany savalabe zay tonga am'izany tsy hoanazo tokoa zao zany fa zao eo soany hoe manana azy savalabe tsy tiaretraretra savalabe zavalabe savalabe a lay hoe mitoetra amilay hoe tsy mety manota intsony savalabe zany voninahitra ho an'ilay maherytsika amin'ny famonjena azy a dia efa nisy nanao io asa famonjena io tany aloha tany tao jiosy tsy izy rehefa angananao azay fa Hosea ny anaran'izy io mantsy tamin'ny voalohany dinga teo Hosea ty zay lasa jiosy koa ao anatin'ny baibolonareo ao. Ny anaran'izy io tamin'ny voalohany dia natao hoe Hosea Hosea amin'ny teny hébreu io fa zay tikeny amin'ny teny tsotra Hosea ao a rehefa tonga zany efa Hosea dia ka rehefa andeha aniraka anazy dia zao nataony Hosea diany hovaiko ny namanao a dia hovaiko hoe Iosua lay Hosea tio zany a novaiko Hosea hoe Iosua rehefa soatanao ny teny gasy dia i grec poa hasa oa dia le soa esa hasa ua dia mifarana hoe Iosua zay io le lazainanao anatin'ny baiboly gasy hoe Joshua novain'ny olombelona ji le i dia lasa natao hoe Joshua fa tsy zay fa Iosua zay tena namazay ao a ao lelo satria ho an'ny vehivavy ao a mazava tsara dia le anarana Iosua io mifandray tamin'ny anarana hoe ia io satria mahatonga ny anarana Hosea nda Hosea novaina hoe Iosua satria izy no andeha hamonjy ny jiosy fa tsy ho ataon'ny Moshe le izy Moshe namoaka fotsiny a fa ny tena namonjy ny jiosy napiditra azy tao amin'ny tany Kanana satria zay natafiditra ao amin'ny tany Kanana ny tena namonjy dia tsy iza fa Iosua natonga zay dia zay natonga ny anarany lay teo hoe Hosea teo novaina hoe Iosua satria amin'ny famonjena izy ka zay mitondra ny anarana hoe Iosua dia mpamonjy dikan'izay na mitondra ny famonjena mazava lay viatreo ka le mitondra ny famonjena voalohany tao amin'ny zanak'Israely dia tsy iza fa Iosua zay Hosea ny anarana tamin'ny voalohany fa novain'ny Moshe hoe Iosua satria tena famonjena iny ragainy mitondra ny famonjena ary izy tena mamonjy ny jiosy azonareo mety sa tsy azonareo ny antony nanovana le anarana hoe Hosea ho nivaky hoe Iosua satria hanao famonjena ho an'ny Israelianina izy ao a manombo resakely avy amin'ny minitra misy zay lazonasa fampiresaka ny fanazana fampiresaka rehefa tena hoe fampiresaka dia fampiresaka daholo fa tsy be fahendrena dia fampantany amizay miraikitra tsara le izy
Tena mazava amin'izay miantona amin'izay ny anarana tsara amin'izay mba tsy misy idinany Yoshua eo ao eo amin'izay tsiraka hoe izy tondra anarana zay le ia io iarana ia io le mandeha tezateza io rehefa misy zavatra any amin'ny dala iava fa ny anarana dala iava komple tsy azo raisizana izy anazy ray manontolo iny hoe iava io tsy azo fitehirizana mihitsy ny fa anazy hery ka ny tena manokana dala iava ny anarana ka tsy azo fitina ny anarana hoe iava fa anazy hery fa ny anarana ihany no azonao arainy dia narainy Yoshua koa ny amin'ny zanany anazy ao ka ny anarana ia hivitantsika teo hoe ny anaranao menao ny anarana ia zay ary izy satria izy famonjena azy miaraka aminy dia afaka fahotana famonjena izy zany tsy famonjena ka hoe olona mitondra ny famonjena dia izay anarany hoe Yoshua zay rehefa natambatra amin'izay zany ia no famonjena ia no Yoshua dia izay natondra anarany hoe asomina fotsiny le greka teo zany dia lasa hoe Yahoshua ao zay zany ny fanazavana aminareo ty ambony tany fa tsy nareo aty koa mibaiko an'io anarana io zay tsy anareo olombelona ary zay le tenenina amin'izareo le taminareo eo hoe tsy anareo olombelona no mibaiko an'io fa io anarana io tsy azo mijotso baikona koa io ka hitsotsotsotsy mijotso hoe diso ny teninao na manahoana ny teninao tsy azo nareo atao zany satria tsy anareo anarana io ary tsy avety ambony tany teo aminareo io fa io anarana io dia efa tany amin'ny lanitry io ary efa zanaky ny avanila tany amin'ny lanitry zay anarana hoe Yahoshua zany tany no mipetraka ka nampidininy ety ianareo olombelona nampifantarina an'io anarana io nefa ny potehinareo le anarana ianareo raha ankehitriny efa mpanota ianareo mpanota nefa mianatra fantatra io zavatra maro io izy amlaza amin'olona tsy ny tokoka any amin'ny Jiosy izy amlaza amin'olona Jiosy fomana anareo zao no mampanota anareo Jiosy voalohany indrindra aloha fa ty tokikany efa lazaina fa tsy mety tsony ny fisorohana nareo rehefa mitanina didifolo le Jiosy raha mitanina didifolo zany nareo dia takina ny fisorohana no fanafaranareo ny fahotanareo le fisorohana nefa voalaza fa tsy azo atao tsony ary miporofolo dada iava zany tamin'ny fanampiteny amin'ny tempolinareo eny tempolin'ny Jerosalema aiza zany ny ahafahanareo manao an'le fisorohana Isaia tokovenina am-benimpolo andiny fahatelo Isaia 66:3 milaza fa izay mbola manao fisorohana dia mitovy amin'ny mpanompo sampy mamoraka vozona an'ika tondrana ela terina amin'ny sampy ary mifanao fanapitra lakisoa zany teny zany mambara Isaia mpaminany dia milaza fa tsy mety tsony ny fisorohana ary mipoly fo dada iava tamin'ny fanampitena tempolin'ny Jerosalema no ny ametezera dada iava tamin'ny fahotanareo ka ianareo mpanota ve zay efa tsy manana ny fisorohana ao ataonareo intsony tsy afaka ho fahotana intsony zany nareo Jiosy satria tsy manana fisorohana ahoana ny ahafantaranareo io zavatra maritsina sy marina io ka ilaza nareo Jiosy fa izay ny tena maininina olona mpanota nareo ary zava-doza nareo na mbola mpamon'olona mandrakaloha mamono arabo nareo mamono amin'ny Palestiniana atsimo-jany nefa naranareo aza mamono olona nefa nareo tia mamono le olona tsy manino vonono any ary am'izay tsy équilibré le adinareo nareo manana fitaovam-piadiana be le civile tsy manana vonono an'eo ohatra ny civile nefa nalana nareo hoe aza mamono olona ino ny tiataonareo mazava mpamon'olona nareo ka tsy mba ny mpamon'olona nis'Andriamanitra teny fa ny fihetsika eo dia milaza ny fanozan'Andriamanitra nareo raha tanyan'olona areo navelana mon'olona satria nandrikana ny fahavany dada iava tamin'izany fa raha amin'izao nareo mamon'olona tsisy lalàna miteny izany mero anana lalànanareo Jiosy efa mahazo mbola mamon'olona nareo amin'izao
tamin'ny andro taloha nareo navelana ripaka ny Amalekita sy ny Juda sy ny Perizita sy ny Jebosita sy ny maro samihafa fa izy eto ambony tany mbola misy Perizita any. Aiza ny Jebosita e? Misy mbola mamorona nareo manakana zany no mampanota anareo. Tsisy Andriamanitra Abrahama miaraka aminareo zany ka diso zany. Ka tsy anareo mpanotana dia moka anarana mamy ray zay. Faharoa, iza moa no namoran'io Yahosoa io? Raha hoy Egyptianina no namoran'io. Angamba ny Frantsay no namoran'io, ny Anglisy no namoran'io. Ny namoran'io ge mbola nareo Jiosiany e. Ka ianareo zay namory ve ny ligiligy tena zay no mahay ny mpamonjy eo. Mba mipetra tsara e. Mba mipetra ho tsara. Fa tonga Eliana potsipotsika tsy mety ataonareo. Fa mandeha mantsy ny fandrindianana anareo ny Israely any. Araka rehefa tenin'ny Eliana voalohany tsy mety andadilady andrio Sitsoely nareo. Fa ny Eritany efa voadidiny Eliana tsy maintsy miala aminareo. Io aloha izy efa miala aminareo. Mo fantatsinareo fefa tonga Elia. Fa Eliana ekentinareo avy any Israely. Misy Elia kely any, Elia kely Noama, sady Eliana. Iny le azo oliva aloha iny. Efa lasany aminareo any izy rola. Fa lehiben'izy rola reo nitihitanareo teny amin'ny télé sy radio sy ny internet teny. Le mamelana ny zotontolo zao. Efa teny izy fa tsisy mety miaina. Mahafinaritra fa mbola hitady tsy hoe nareo. Hitady tsy hoe nareo. Tena tsy hoe nareo dia hitady. Dia milina ny olona matin'ny hafanana zao tany amin'ny faty Frantsa sy ny Eropa io. 10,000 matin'ny hafanana. Mbola misy tenareo maty tao 1,000 ndray maty tsy haiko tsy tadifinana le toerana maty teo iny 1,000 ndray maty tao. Tsy efa niteny tanareo va ireo ampiakarina iny hafanana an-taninareo. Areo manteny zao izay nanao izay tena izay manao reny. Anareo tsy mety neny nareo. Fa raha manety neny areo dia mety naherotra kely any izy mba voatanareo afaka manena. Vory afaka manena aloha ianao, ohatray azoko atao tsara mihitsy mangataka amin'ny Yahosoa mba ahafahanareo miaina, mba hiaino ny teny eny any. Dia ampidimy ny hafanana. Ara dia midiny io. Mety anareo tsara mosty faty ambony ambany mampiratio eto ambony tany. Aty izay teny eny azy. Fa amin'ny andro rina miakatra ny hafanana reo. Dia gaga nareo. Efa inona mihitsy teny. Efa teny zay hoe fodonanay ny taninareo. Mo fantatrareo fa tompony etsy ny fahefana nke zao Andriamanitra Abrahama zao. Fa tsy eo tsotsoanareo any io. Zay. Ka ny olona mahafantana an'izay lany Yahosoa zany dia izay avy any amin'ny lanitra ny lanitra tahaka ny Yahosoa ihany dia izay nirahana. Dia nirahana Yahosoa. Voronareo ary ianarana ny Israely aminy. Iza moa no nanovana io zanak'iny avel'ireo anazy fijaliana? Ratsinareo ihany. Kianareo izay namorona azy ve nilaza fa mahafantatra indray. Ianareo izay namorona azy ve hoa nilaza fa nareo indray mahafantatra anazy. Marozika ve zany? Yahosoa ny voronareo, ny apôstôly ny voronareo, ny anarana ny potehinareo. Tsisy tsy potehinareo izay niaraka tamin'ny Yahosoa. Dia nareo indray ve tio io nilaza hoe zay ny tena mahay azany Yahosoa zany. Aza teniteny foana ny Israeliana fa tsisy fantatrinareo zany. Raha 10 dia hainareo. Tazomihany ianareo. Fa raha miresaka Yahosoa tsisy hainareo zany. Fa Yahosoa kosany aty amin'ny Eliany analana an'izany. Eliany ampafantatra an'izany. Manateraka teo hoe ho famonjena hatrany amin'ny farany tany. Efa mifidy anao izay teny Gadayava. Ka niraka anao za ao ataoko famonjena ianao hatrany amin'ny farany tany.
Yahosoa nefa rehefa malaza fa izaho dia eto Israely rery any. Satsy andeha ny toerana hafa zany, tsy mirahana afa-tsy ho amin'ny olo velon'ny Israely, hozy Yahosoa. Yahosoa zany dia tsy andeha amin'ny hafa firenena mihitsy any. Nefa izy dia efa teny mihitsy fa miteny midala ihany efa ny antsonao ary anomenao ho fanekenao an'io ho any Yahosoa zany resaka zany. Ary ho famonjena tany amin'ny faran'ny tany, tsy maintsy misy famonjena dia tany amin'ny faran'ny tany zany. Yahosoa nefa iny efa lasa tsy misy izaniza tsony zany fa izay no resahana. Raha izy ny andrasonao any amin'ny hafa firenena efa teny izy fisotroany. Iza zany eo any amin'ny hafa firenena rehefa tsy mety amin'ny ainao ny Eliana ianao dia apetaka mihitsy ny teny andrasoko Paoly. Mbola rehefa lasa zany eny disisa zao namantaranareo fa tonga ilay iraka ny Yahosoa. Yahosoa ilay tsy ho any amin'ny hafa firenena fa nandefa iraka izy, satria izay nataon'ny Elia dia ilay nataon'ny Yahosoa ihany. Ina nataon'ny Yahosoa? Aza manotaintsoa. Raha maty teo ny azy fijanina izy, midika ny fahafatesana iny dia hoe aza manotaintsoa rehefa niaraka amiko ianao. Rehefa tianao no voatsena dia aza manotaintsoa. Ka tsy zany angano teneniko taminareo? Ka tsy zany angano no nazavaiko taminareo? Ka tsy zany angano nampianariko anareo hatramin'izay? Manana hoana ny hafarina rehefa tsy manotaintsoa? Zay manao ny hafarina rehefa tsy manotaintsoa nareo? Mahafinaritra? Tena mahafinaritra. Hafa loatra Yahosoa. Zay izy zany. Ka tsy misy mahafantatra ny Yahosoa zany nareo. Ina ianareo mpanota? Aza omeny eny alika izay zavatra masina izy Yahosoa. Any amin'ny boky fahafiny ao Matio iny. Matio toko fahafiny. Toko fahafito any. Andiny fahafito. Firy? Amerikana izy teo? 7:6. Azo omeny alika izay masina Matio 7:6. Ary aza tsy mpialohana kisoa vakisoanareo fa andao anitsaka azy izy dia fototra ka milavilanareo. Ny zavatra masina izy ny teny Yahosoa dia azo omeny any alika. Ny alika nefa dia any ivelany ny alika. Apocalypse 22:16. 22:16. 22:15 taty tsara reny. Apocalypse 22:15. Aza meny alika izay masina. Matio 7:6. Ary ny alika dia any ivelany. Zany hoe ny any ivelany reo dia ino reo? Mpanota reo. Reo zany no lazaina hoe alika io. Ny mpanota sy mpanao ratsy reo. Mahazo omena ny zavatra masina reo sa tsy mahazo omena? Tsy mahazo omena satria reo mpanota. Ny Israelianina mpanota sa tsy mpanota? Mpanota daholo izy sady mpamono olo. Ny Andriamanitra tompona mbola Jesosy. Jesosy ke ny tompona dia Jesasy. Ary izy mbola mitandrina didi-folo. Nefa lazaina rehefa tsy mety ilay didi-folo ho tandremana intsony satria tsisy tsony ny fisorohana. Rehefa tsisy ny fisorohana dia mpanota lalandava izy zany ianao. Efa fantatra zany fa mpanota lalandava. Ka inona zavatra omena ny mpanota lalandava? Inona zavatra omena ny mpanota lalandava? Tsisy. Noho izany mba hatonga amin'ity teny masina ity ahatonga ny olo voavotsy tsy maintsy midina ny avy aiza dika an'izany. Tsy maintsy midina ny avy any amin'ity lanitra manenty aminareo hanazava ny hatsarana tahaka ny midinany Yahosoa. Ao sa tsy ao? Fa raha zany dia tsy mety io satria ny zava-masina tsy mahazo omena mpanota. Mpanota avela eo dia omena zavatra masina. Tsy maintsy midina ny avy any amin'ny lanitra mitondra ny teny masina. Ilay lankasitrahana avy any amin'ny lanitra tsy maintsy midina
ilaza ny zava-marina aminareo. Ary zay le tonga eto aminareo ankehitriny eto ambony tany a, tonga ery azy hitany malagasy, hitany Madagasikara, hatry tsy ho hitany zao tontolo zao tsy ho ely. Mba mijenany olona ho any amin'antilanty. Mazava be zay? Mazava tsara? Ka rehefa nahita eny ianareo dia mifalihy. Satria mahita ilay tsy mety manao raha tsintsony, mahita ilay mitondra ny fanafana amin'ny fahotany, mahita ilay miteny hoe aza manao taintsony, ary manana ny hery hamadika ny olona ho lasa tsy manao taintsony. Zany ny fahefana antilanta ary amin'antilanta rehefa tsy misy fahefana mihitsy any ivelan'ny antilanta misy anay dia misy dadanay Avasosoa amin'izany hery manafaka fahotana zany, satria ny devolony ny efa mampijaly ny olona ao am-pahotana, ary ny devolony mangetra ny olona ao am-pahotana, ary mampanota ny olona tsy mijanona ny devoly. Ny zany tsy misy herina fahefana afaka miala amin'ny fahotana raha mbola ambany fifezan'ny devoly. Manasa diso? Fa ny hery mahafaka olona ao fahotana dia tsy afaka mandrava ny devoly ny dikan'izay. Ary ny hery afaka mandrava ny devoly dia zao hitanareo aty amin'ny Elias zao, avy any amin'ny Tadayavasy Joshua. Matolana zany afaka ho fahotana, mazava fa ny hery antilanta ny dikan'izay no hitanareo, satria nareo ny fanampolofona fa afaka fahotana nareo, dia nareo ihany. Marina sa diso zay? Fa raha tsisy vavolombelona teo anatrehatra dia nazaka raha miteny zaka tsy misy. Ianareo vavolombelon'ny famarinana antilanta zay leviko, satria nareo zao nanamarina fa tsy manao taintsony tsy tia manao azy antsony ary alanareo azy za sa diso zany teninareo zany. Teny zany zany nareo io. Anefa le divanareo makatra hafarana zany. Sara ovinareo vehivavika amin'izany reny. Mahafinaritra tsy mahafavy reny tsy manao raha tsintsony. Matoa nisy zao zavatra zao naresan'izy nareo dikan'izay. Naresan'izy iza ny manana ny hery andresena devoly eto amin'ity taninareo ty eto anatrany ambony anara. Iza ny anana an'izay? Tsy misy manana an'izay ary tsy avy any amin'ny lanty zay avy any amin'ny Tadayavasy, satria zao hery manana an'izay. Ny manana ny hery mandrava devoly dia zay Tadayavasy reny, zay avy any amin'ny Tadayavasy, satria Tadayavasy no namorona ny devoly. Ka izy no manana ny hery mandrava an'ireo. Ary zany hery tany Tadayavasy zany no tao amin'ny Joshua. Ary zay hery tao amin'ny Joshua zay no nomena ny Elia. Dia zao entiko mankeky aminareo zao. Ary zay no nahatonga anareo hoe laza tsy manao taintsony satria tonga eto ny fanjakany Tadayavasy. Porereo mpimpanatatera ty Yahava, le ady amin'ity Abrahama. Lay maniraka ny Elia zao tsy amin'ny teny zao. Zany no mahatonga ny fanatanterana teny manerana ty zao tontolo zao ty hatrany ambony. Ka teto amin'ity taninareo ty ka hatrany ambany. Tsy maintsy manaraka ny teninay satria namboary ny dadanay Yahava. Verina amin'izay aho hoe zay ny atao Joshua, ilay tsy mety manao taintsony. Ary zay miaraka aminy tena tsy manao taintsony, ary tsy tia fahotana, ary rehefa afaka amin'izay fahotana dia zao asa marina be hitanareo zao amin'izay hoe zava tena tena sava. Zay fa no nazareo ny sava tena nareo. Zany hoe toizako amin'izay tena. Tsy misy herina fahefana afaka miala fahotana raha tsy tonga ny raha ny Tadayavasy Joshua. Satria izy mianakarery ihany no manana an'izany hery mandrava devoly zany. Satria ny devoly dia ny hamono olona ao anatin'ny fahotana ihany no tanjona. Ary ny mahafinaritra dia tsy vanina raha tsy hainy
ireo dia ny anipiolona ho any amin'ny elo tahaka anazy satria izy efa tsy maintsy ho any amin'ny elo ka mitandona amin'izareo dia tsy maintsy ny ampanoka olona tsy misy afaka hiady amin'izareo nefany afa-tsy danga iavara sy ahosoary eny ihany zay namorona any zareo ary izy mianaka ihany no manana ny elo napolitika anazy any koa satria izy ny namorona anazy matoy zany ho avy ny fanesoana ny fahotana zay nataony Yehoshua tamin'ny voalohany dia zay manana zay fahotana zay koa zany tsy maintsy manana ny elo avy any amin'ny dada Iavasy Yehoshua zay vao mahafaka olona ny fahotana fa raha zany tsy ho afaka zany zany hoe mahatonga fivavahana mampitovy an'izany fa nga zany mety afaka misy mangalatra namana Yehoshua fa nga zany mety afaka satria ny elo dia manaraka olona anankiray dia tsy avy any amin'nantilanitra ihany no manana ny forsa manana ny fahotana io fa tsy miteniteny eny koa no dia afaka ny fahotana non fa ny anareo hoe mahita mihitsy fa tena raha voatady anota kely ohatra sanaty zany fa tena misy fibegesana tena entana ndraiky mahazo anareo ary mitady tenenareo rehefa manao an'io dia atsipeny amin'ny elo nefa nanao ary aminareo ake zany nazoana fa tsy misy zany reny nanamboatsotra ny teny eny any nahoana mbola masay any nareo mihitra ny teny Yehoshua avy any amin'ny teny eny avy any amin'ny Yehoshua aza miditra amin'izany fa zay miditra amin'izany eny nahita faisana dahoana sa mbola tianandrana ianareo mihitra ny teny iny teniko hoe ao andramana kely mesoko aminareo ary fifanina lotako ny fanamasina eny aminareo any nareo nefa nahity aza mampisangisangy zany fa zaranareo raha nahita zo fiadanam-be zao nareo na tsisy vola na tsisy nenenina fa manana fiadanam-be ampiarana amin'ny Yehoshua fa ampy zany tiako nonareo na ampy olona zany tozafiany eteny zany e matory zany nareo afaka mifahotana tonga le aviaizany dikan'izay tonga le avy any amin'ny lantinanta satria raha vo tsy aviany mihitsy ny forsa tsy mety zany io nefany raha inareo ty ambony tany oza ny teny dada Iavany ina koa zay kakana solotra io kakana aveo masina aminareo olotra aveo masina aminareo Joba 2:5 Joba 25:4 fa tetsy mareo ty anankiray ty fotsy mbola teny nareo mandiny fahinana teny izy ao loha diny fahinana zany aiza no amarina zanak'olombelona Joba 25:4 adetrany amin'ny 6 aiza no amarina zanak'olombelona ten'Andriamanitra ary aiza no adio zay tena bevady tsy madio nareo ino ny volana aza tsy mangarangarana ary mikintana aza tsy madio anatreny le masina koa maina fa ny zanak'olombelona zay kakana sy ny zanak'olombelona zay ohatra raha dada Iavana anteny dia kakana solotra ianareo tozany hoe naroka tsy zanak'olombelona nga Yehoshua koa tsy zanak'olombelona azafady zay tsy zanak'olombelona fa zanaka tany amin'nantilanitra zay fa nampidinina tety zay ka mety mbola tany fa tsy tety ianareo tety ny nanomboka fa zay tany aminay nanomboka ka ilaza hoe Yehoshua koa zanak'olombelona ka hoana azy zany fa gago izy titenareo ny foronina Yehoshua tany anay ny foronina lalana nany anay fotsiny tetenareo tio lasa olombelona tsy maintsy ateraka ny olombelona zay natonga hoe lasa natahaka anareo no ny amaha olombelona fa zay tsy olombelona fa raha ianao olombelona efa tsisy nareo ary ianareo zany efa tsisy mainsinareo azo ve no zany ny fifidianana dia tsy eo aminareo na tianareo efa tsy izy nareo fa ny fifidianana dia tsy maintsy aveny aminay
avy any amin'ny lanitsy lata ny fifidianana voalety. Dia izay natonga ny anidina ny zokony, anidina voalohany Yahosoa, hitonareo iny namonjy izy. Nidina Elia taorinany zao mitondra ny famonjena zao. Dia zao na hoe aiza no mampadio anao? Tsy lekena mivaly. Zao no natoko fa firinay. Zao no natoko fa firy. Isa maimza ny teny zany. Zona 15 zona 15 efa madina toy na no miteny sy izay taminareo le olombelona kely ka manaza zany teny fanadiovana zany. Maika fa ny olona mampitondraina ny teny mihitsy izay veny amin'anty latra. Pasazy fotsiny nandalovany atao anatin'ny kibon'ny olombelona miterahana. Satria tsy mety mity fa olona vao mety ny afaka mipetraka aminareo lalàna zany. Fa ny fahadiovana tsy mba avy eto aminareo fa avy any aminay. Ka rehefa tonga ny fotoana andehanana teny dia mandeha automatika ny fanadiovana. Satria ny teny izay avy any aminay dia manadio automatika izay mitondra ny teny dia avy any aminay. Azo satria azy. Le olombelona kely azy ho mba nazo le teny hoe madio aloha ny amin'ny teny komantsy ny apôstôly. Maika fa eny azy avy any amin'anty latra mitondra ny fanafanam-paotana aminareo zao tsika miteny zao. Satria rehefa lasa ny apôstôly nga nisy olo-masina tsony teto aminareo mampelaka aminareo na fantany. Izy aminareo no masina ka afaka malala ny fahotana. Tsisy ake. Matika iny apôstôly dia maty iny teny dia tsisy tsony iny ny fanafana fahotana fa ny any Elia. Tsy maintsy tonga ny any avy any ambony. Zay vao mety io. Tamin'ny andron'ny apôstôly iny tonga ny Yahosoa vao mety afaka nandeha zareo e. Fa raha tsy teo Yahosoa afaka nandeha zareo. Dia masana teny afaka nanao ninina ve ny apôstôly raha tsy teo Yahosoa? Tsisy ninazo natao. Fa rehefa tonga Yahosoa dia afaka nanao kely izy dia rehefa rava amin'izay ny asa dia tsisy tsony ny famonjena. Rehefa maty ny apôstôly tia fitenena dia tsisy ny famonjena. Dia very daholo na olombelona. Dia tsisy afaka mifaolana nareo na amin'ny ray alina. Marina sa diso? Fa rehefa tonga kosa ny Elia verina indray ny fanadiovana tamin'ny alalan'ny teny. Satria avy any amin'anty lanitra mihitsy koa no mitondra an'io tahaka ny Yahosoa ihany. Dia mandeha automatika ny fanadiovana amin'ny teny. Ary rehefa nandeha ny fanadiovana ny amin'ny tenin'ny Yahosoa dia tonga Elia mitondra ny teny dia afaka mifahotana daholo koa izay rehetra miaraka aminy. Satria manino Elia mihitsy ny efa madio voalohany. Fa raha manova ahoana moa ny hampadio anareo? Aiza koa izay ateraky ny vehivavy izy ka ho lasa madio eo. Manoto daholo izay nateraky ny vehivavy. Izay natao anaty hoe izay tsy nateraky ny vehivavy. Satria izay avy any aminay. Ka rehefa teo nateraky ny vehivavy ianao izay tsy nateraka ny vehivavy zany diso zany. Izay nateraky ny dadanay. Dadanay tany amin'ny lantilanty miava. Dia misy olona manontany fa firy zany no tena isanareo ambola firy zany ilay katiko aminareo. Zany napetraka firy na katiko aminareo. Zao izy manazareko anareo ihany. Ny faharoana voalohany dia dada Iava zany nanolona ny Yahosoa. Dada Iava ny tao tsy misy. Izy tao tsy misy rehefa tsisy existe zany rehefa tsy teo izy. Izy tao tsy misy. Ao dia ny finoana Yahosoa izy nanorona anazy. Ary tamin'ny alalan'ny Yahosoa no nandeha ny famoronana. Raha vao namoaka feo zany dada Iava dia rehefa namoaka feo dia iny feo iny no atao Yahosoa. Iny le hoe ilay teny. Iny le hoe ilay teny. Ary ny teny iny no namoronana an'izao rehetrarehetra zao.
Tadayava zany tena maro napetraka hoe dia misy zao efa dia misy. Dia ilay manao an'iny no atao hoe Yahoshua, ary iny ilay teny. Ary nanomboka teo raha vao nanomboka ny teny Tadayava dia nanomboka ny famoroana. Zay no tonga ny teny hoe izy ny foronina voalohany iny dia Yahoshua. Ao ary natonga anazy teny zanak'iny avy aoriana dia satria nateraka tamin'ny teny izy. Ka iny teny mivoaka iny natao hoe zanaka miaina avy eo aminao. Satria anao koa zao raha miteraka dia avy eo aminao ilay zanakanao, avy eo amin'ny-kibonao. Fa Yahoshua ndray tsy mandeha any amin'ny kibo, fa Yahoshua avy eo amin'ny vavan'ny Tadayava. Mazava? Ary rehefa teny Tadayava dia iny izy natao hoe miteraka. Iny izy natao hoe miteraka. Iny izy natao hoe miteraka. Azonareo ve? Izy teny iny natao hoe miteraka. Fa teny ho andreo silamo laza fa tsy dia mata miteraka. Tsy miteraka oatra vehivavy akory ny zany-dadanay zany, fa zany tsy fanaonareo iny iny. Fa raha miteraka eo Andriamanitra Abrahama io dia teraka tamin'izy miteny. Ary ny teny iny natao hoe zanaka. Mazava ve? Zay izay. Dia tonga antsika amin'izay ary ilay zava-misy mikasika an'izany toy ny teny zany. Dia avy eo no foronina amin'izay ny zava-boary no ilay efatra amby roapolo zava-manana efatra namory reo no foronina leo zay natao hoe nandeha paretazy io. Dia nifitra ny fanahy fitsarana ireo fanahy masina be lehibe eo, misy etazy koa leny zareo. Dia nisy an'lelanelana indray tao ampovoany tao, misy alamin'ny teny frantsay dia aire de repos, misy karazany aire de repos zay mbola pikeren'ireo tsy haiko ny meko anareo zany hoe karazany aire de repos zany karazany hoe fialan-tsasatra zany. Fialan-tsasatra ao anatin'any io zany toerana filalaovana. Misy filalaovana anankiroa dia iray any Eliasy Yahoshua rery. Tsy misy mahazo vitsy foa fa tsy Eliasy Yahoshua rery. Dia Tadayava koa rehefa ho ao. Dia ny faharoa ho an'ny zava-boary rehetra indray. Aire de repos faharoa, zany hoe toerana fialan-tsasatra zany. Dia zay hoe fanaovana kilalao lehilahy zay kanareo mampiady VSCC zany lehibe ka kilalao fa zay ny tena misongadina mahafinaritra be ao. Zay mazava. Dia zay vao misy amin'izay ny tontolon'ny anjely aty ambany aty. Dia iny dia be dia be amin'izay arakaraka ny sokajiny. Tsy vao hisy intsony midiny eo zany. Dia misy toerana hoe zava-boary fotsiny koa any. Hoe zava-boary fotsiny eo amin'ny toerana iny misy an'izany koa any fa tsy dia tsy lalina fa zay izy. Zay zany ny création tany raha ny hoe ny fanamboarana ny vahoaka lantilanitra zany. Rehefa vita zany zany tao amin'ny lantilanitra dia zay Eliavy namboarina. Izy ny farany indrindra. Ty ely ahitanareo ty ny farany indrindra tao. Karaha teny zany hoe fito nareo menakavy eo. Raha mizentsy zay dia tsy voahizy e. Fa ely any faralahy. Raha amin'ny hevitrinareo indray zany. Kanefa tsy ely any faralahy indray nefa. Satria ely any tena hafa mihitsy nanamboarana anazy. Fa nataony Tadayava spesialy azy niaraka tamin'ny Yahoshua mihitsy satria Yahoshua nangataka hoe meo zany zay mihitsy. Zany tena vate tsy namana kely anankiray. Aminareo hoe zany ny filaza anazy. Fa amin'ny Yahoshua hoe namana kely anankiray. Satria hafa mihitsy. Dia nanamboarana toerana spesialy ilay ely any. Dia zay no nahatonga hoe lantilanitra ely any natao ambanin'ny Yahoshua eo. Zay. Mazao aminareo amin'izay izy zay ilay sary. Dia ely any tsy natao mitovy amin'ny rehetrarehetra fa tena natao spesialy mihitsy izy. Ary izy natao Tadayava sy Yahoshua hirakiraka. Ty ely ahitanareo ty. Hirakiraka ny tao amin'ny lantilanitra dia Tadayava sy Yahoshua. Zay. Ka raha tananareo hoe firy marina nareo e. Anankiroa zay. Zay tena marina anankiroa zay. Fa sisa hafa mihitsy izy. Tsy tahaka ny zava-boary io nanamboarana ely any. Fa tahaka ny Yahoshua koa afaka nanamboarana anazy. Yahoshua tena avy mivoaka avy amin'ny teny. Ary ely tahaka an'izay.
fadagadaia soasoady eny mivoany ely any mazava ve fa ny zavaboary ena dia tamin'ny alalany soady daholy namboarana anazy fa rehefa tamin'ny ely akosiny dia tena natao fa ny alana dadaio anazy soasoan'aina namboarana anazy azay ny mahafinaritra le soady natonga nateny manareo hoe raha misy ny zavaboary faratapony tiany soa indrindra ao arina dadaio afany dia zany ely azany fa tena sady foina tsy atakaliny tena faratapony tiany ary tena mahasarotiny anazy mihitsy zay atao hoe ely azy nohony amin'izay samy nanambarana anazy satria zavaboary tena nangatany spesialy natao amin'ny dadaio afany zay no natonga ilay anarana mapetraka amin'izay hoe Elia satria tena mpitondra ny voninahitra ny dadaio afany na dia hatrany amin'ny lanitry ny lanitra azy zany natonga natenonareo hoe irakiraka hatrany amin'ny lanitry ny lanitra izy mianaka tsy mandefa ely foana matetika manao ny asa zany ary zany ny afatarana dia votsy voanireo azany atao ely azy zany fantatra satria nandrava an'ireo tao amin'ny lanitry lanitra io boky ny apokalipsy hitanareo apokalipsy adoziny eny any nanao maniny zay nety hoe fanamboarana osinareo hoe firy zany nareo tena izy raha momba teo amin'ny lanitry lanitra misy ny rehetrarehetra dia tsy misy afa-tsy Eliasy losoa ihany mazao am'izay mety sara ka tena reo filmy malala reo misao zao rola ihany zay tsy miaraka aminay koa zany olo efatra amby roapolo zany na zavamanana efa na tsy miaraka aminay zany zavaboary ny fironona koa zany ary Eliasa baiko an'izany Eliasa mbola mandeha fantatra any amin'izany zavamanana efatra sy lolo efatra amby roapolo zany mbola baikony Eliasa mihitsy ny azany ilazako aminareo ny fitiavana zany Jehosoafy dadaio afany zany Eliasa aka zany sabatry nareo nahita anazy ary miprofety zany dia io nareo afaka fahitana io tsy mampala devolana io azay zao afaka nareo ny amin'ino ny amin'ny hery sy ny fahefany Jehosoafy dadaio afany malalako zay nanefa mitaty amin'ny Elia dia zao nareo afaka zao voninahitra ho azy miaraka ary ny amin'ny tsy fahafanila fahotanany no mahatonga ny olona rehefa mivavaka dia tsy manazy Andriamanitra fa hoe zay ampanankarena ka tsisy ninonao resaka tsony tokoa raha mivavaka ianao dia tsy teo hoe inona ny tanjona fa mba teo hiavana amin'ilay Andriamanitra ny tanjona marina diso kanefa ianao mahatsapa foana fampanota dia tsy araka aminao io Andriamanitra hiafarana azy fivavahana fanaovana kely fivavahana fanaovana ny adalàna fanaovana ny tsy mety dia ingolobaka ny adalàna manerana zao tontolo zao io mendrika anazy ny fikapoana zany hoe zafanareo hoe mifaly rehefa nahita mely ahy asana masana mitsika am'izay ny teny arana miferina am'izay tsy teny amin'ny tantaranareo olombelona ilaina zavaiko tamin'ny anaty eny ramany natamitapabola eo maninona zany mandeha am'izao lalana zao zao tontolo zao fa maninona tsy mety alefa miady nareo fa maninona tsy mety hijarina n'olombelona fa maninona tsy mety kapohany nareo ary maninona tsy mety ampahoriny nareo voalohany aloha dia ny adalàna olombelona manome alalana nareo mihitsy ny vazavaza miadamaseva rehefa finoana aminy ary atao fainy mihitsy fa izy mivady mantsy mivonjena izy mivady normaly izy mivonjena satria olona ny fironona aveo moa dia mavela ohatr' zany dadaio afany tsy mamorona fa zay tena voazona mihitsy ny tarana zany natonga ny hoe avelana mbola vovotsy fa kaina tena very mihitsy zany hoe na atao amin'ny taminaky adamaseva dia adamaseva aza efa nisy very dia nisy avitra zay ny zava-nisy azonareo ve sa tsy azonareo
Laura dia tsikana teny ina zany le teny any dia manahoana le teny zao le teny rehefa nivadika ny devoly dia nanafika nan'olombelona ary rehefa nanafika nan'olombelona izy dia nivadika nareo lay fanahy nefa izay nomena n'olombelona efa vohomany Ahosoa efa navoaka ny dada Iavala ilay fanahy ho any aminareo io fanahy aminao io fanahy anatinao io zay le voalaza ny bokin'ny Apokalypsa 13 hoe zay voavoratra ny amin'ny namrenana zao tontolo zao diso io teny io zay efa voavonjy izy lay fanahy voavonjy efa voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana hatramin'ny namrenana zao tontolo zao zay le voalaza ao navadika an'zareo Ahosoa andray ho maty hatramin'ny namrenana zao tontolo zao tena mivadika mihitsy le teny Apokalypse 13:8 Dia berkesir dia diso dia waktu lain satu manusia nasihatnya Apokalypse 13:8 ary ihany koa tena dia diso ary ihany koa ka eo anoloany ny olona rehetra monina ambony tany dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainazanak'ondry zay voavoratra amin'ny namrenana zao tontolo zao hoe Ahosoa andray moa zany maty hatrany amin'ny namrenana zao tontolo zao inona tsony makore zany no resy fa maty hatrany amin'ny nanambarana resy dia izatsony raha maty hatrany amin'ny namrenana resy izatsony zany namorona dikan'izany olona tena nany fahatsona be zany fa zao dikan'izy io loha rehetra dikan'izy io teny frantsay teny frantsay tena maitsy be tsy ny anglais koa mazava be bazy ny teny frantsay sy anglais zany araky ny ranomaso an'ilay teny aiza Apokalypse et tous les habitants de la terre l'adoreront ary mipona rehetra tao ambony tany dia ekoakirana tsy haiko zany ceux dont le nom n'a pas été écrit reo anarana zay tsy mba voasoratra dès la fondation du monde atany amin'ny namrenana zao tontolo zao dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé misy anarana zany zay tsy tao anatin'ny bokin'ny zanak'ondry lay zanak'ondry zay maty teo amin'ny fijaliana zay dikan'izy fa mivadika teraka moa le dikateny maranazy zany hoe misy anarana zany hatramin'ny namrenana zao tontolo zao misy anarana efa tsy ao anatin'ny bokin'ny zanak'ondry zany hoe misy fanahy tsy vonjena dikan'izay tena gravy azonareo voanaloka zany da maseva koza le daholo ny fanahy dikan'izay azonareo satsi azonareo atreo ary efa koza ne le fanahy tao lantsilantsy le ampidiny antiny tany isaky misy olombelona tonga anatin'ny kibomboanany imidy ny fanahy automatika vo misy zaza mipetraka zany teo kibomana efa miditra io fanahy io fanahy any am'lantsilantsy maolona dia io fanahy maolona anareo miditra ao anatin'ny olona anankiray ao ary efa miditra ao anatin'ny olona anankiray io fanahy ao dia izay natonga hoe efa voahomana lay fanahy hiditra ao anatinareo mbola tsy misy zany ny fambiana zavatra be lehibe ty efa voahomana io zany hoe nanomboka taony Ahosoana olona no ny voany teny hoe amboarina ny fanahy hiditra ao anatin'le olona ao sa tsy ao am'izay ina zao maona zany voananomboka zany Ahosoana naminazy hoe namboatra olona satria no isy avinanamboatra izy no resaka midada zay ny fandehany asany efa nampianariko anareo
inanamboatranareo dia Eliasy Yahoshua araka nefa nazaveko taminareo hoe namany Yahoshua teny foana zany Eliasy zany tahaka ny Elia eo akaiky ny dada Yahova foana dia Yahoshua sy Elia fanakaiky foana fa saingy Elia moa tsy mba tenenina mihitsy satria tsy Elia ny mpanamboatra fa Elia ny manaradia azonareo ao tsara fa Yahoshua sy dada Yahova foana no fahampiresaka rehefa misy zavatra atao izy miaraka zay natonga hoe mpitamarika eto akaiky ny dada Yahova izy dada Yahova zany no mpanao le teny dia Yahoshua no mpanao exécution raha amin'ny olombelona sady hoe raha amin'ny fanamboarana dia hoe raha mpanao trano dia dada Yahova zany no maçon dia Yahoshua no manœuvre azonareo amizay izy fa ohatra zany fa tsy teny zay fa dada Yahova zany no mpiteny hoe mamorona ny teny ao dia mandeha ny teny iny dia Yahoshua no manao anazy kanefa nisy mianaka samy teny daholo ataony io tsy noe mieritreritra ny Yahoshua makazava dia tsy manao zany leo fa izao le izy raiso an-tseny ty miteny dada Yahova dia tra dia misy iny dia iny mampisy azy iny force avy any amin'ny dada Yahova iny iny force iny atao hoe Yahoshua satria iny le teny zany sady force puissance énergie lumière ary feu zay ao anatiny Yahoshua daholo iny rehetrarehetra iny zay qualité ny dada Yahova azonareo amizay izy zay natena hoe izy manao ny faraketirana ny création ka rehefa nanamboarana olombelona dia Yahoshua no nangataka tamin'ny dada Yahova hoe mba ataovy mitovy amintsika any rety ray tsika ny resany Eliasy Yahoshua io resana io zay rehefa nampianariko anareo ina ny andehanany dada Yahova ety amin'ny taninareo ety nanao io teny izy hoe hoe komanina lazana fa ny fanahy dada Yahova no mba ny fanahiny fa tsy izy nareo raha manana fanahy ka ny fanahy afaka mandehandeha fa tsy izy no mandehandeha azonareo sa tsy azonareo amizay fa rehefa tsy azonareo samteko zany hafa koza natio efa nafiton'Andriamanitra zany hafa koa zany dada Yahova dia resokoka zany nareo io zao mivanta amin'ny dada Yahova dia sady miany koa mety hoe fanahy ary afaka misaraka aminy nefa io fanahy io rehefa mandehany dia mandeha any io fanahy io fa ivantany iny jano io azonareo amizay ve izy fa dia mba tsy azonareo samteko izy reo no mahay an'izany izy mianaka ary ny fanahy fitona zay iny avy alika tamy tontolo ny fanahy masina iny nalainy dia napetrany eo anoloanany eo fa tsy hoe dada Yahova igana fanahy fito tsy zany fanahy ny volavolainy hoe namboarina dia napetrany eo midevahany io ary ny fanahy fitiny koa etiny Yahoshua rehefa manao azy ohatra ka efa nahitana miasa izy fa i dada Yahova dia tena manana ny fanahy mahanazy kely anazy tahaka hoe dada Yahova vatana izay moa tena tena Andriamanitra hoe Andriamanitra dia fanahy raha hoe dada Yahova ianao zany dia dada Yahova ohatran'izao rehefa tianao iny dia ohatran'izao fa hafa force zany hitanao mandehandeha iny raha saina tafaraka ny dada Yahova ny zava-boary anankiray dia tsy hitanao izy tenenana anazy fa mahafatana iny misy olona fa force hitanao mandeha iny hoe ny zamanazana aminareo ohatra zany hoe matafaraka amin'ny dada Yahova zany ianao ohatra zany anono tsy possible dada Yahova tsy azy tsy misy raha misy miaraka aminareo dia Elia ihany miaraka aminareo na Yahoshua zay nefa raha miaraka amin'ny Yahoshua azy nareo dia tsy misy Elia foana io izy zany dia afo mandeviny zay raha jerenao hoe zany dia zaka tany hitanao hoe tsy azo akekeziny fa mandoro iny zavatra iny na dia leo amin'ny lanitrinaka dia mahafantatra io sa tsy azo akekeziny iny mahafantatra io iny
olona izy a tahaka an'io izy rehefa jerevanao fa tsy hitanao misy jerena azy hoe ahoana re izy ozoterefa maromaro bronze zay le izy tsy maloa ohatry somary grena tsy tena grena matsatsy be zany nahita pozin'iny le zany mety tovy aminazy apozy tarendaray aka ohatry zao ihany aho ka tio zany efa tatantanina sy ny rivotra sy ny antso io de efa niova ny ditaona tsy atao hoe vilolea tsy atao hoe grena tsy atao hoe marron tsy talotsy zany mba zanak'olona zay zany efa jerevanao pare ao jerejrevana zany fa ao anatiny mazava be nefa ny ahitanao an'izany de zay le tena tsy tena hitanareo any couleur le tena jerevana satria mazava be le hitanan'izy a ataka zaka hitanao soa rehefa mamay be ny taninazy de le goudron de ohatra misy zaka mangano mivoaka amin'ny goudron de ohatran'ny hoe le zaka hitanao mivoaka manodidina de na le couleur tsy hitanao misy hijerevana anazy fa iny couleur teny jaune izy zaka tazana fotsiny tany fa zao fahitako anazy fa ao anatin'le mangano any de tena safotra fa izy force be ny hitadevanao io zay no mahatonga anazy hoe tahakany hoe ino ohatrany satria nony am'le afo zany tena marina nony am'le afo le force be tseratseraka be afo be tsy hitanao mihitsy morary soanareo fotsiny ty mbaba somatsara re de ahitanareo i zany efa dire de tao hoe volenatinazy otinitsy entanay tatakany refinena izy rorantikareny rena ty mifilofatany hoe grenatinaire io fanandreny kozy refatazany grenatinaire re misy tena grenade efa misy marron clair grenatinaire somary clair zay rehefa zay zany kozy hitanareo refa tena mahitana ohatra misy marron clair ohatra misy grenatinaire tazany ohatra ny marron clair apetsy fa grenatinaire ohatra misy rose clair ohatra zany loko tsy tena nareo kosa zavatrany tsy kasa da basy mety io tsy mety toerana teny amin'ny toby aminazy sao de chrysolite ato anaty misy sarina chrysolite ato gaso asa vokoamino sarina chrysolite de ty amin'ny devant mahita rena tsy mahita nisy tezitra ndray zay na dinatsena ohatran' zao mihitsy le pozy tataka an'io tsy aika mety mahita re namanao tsy mahita ohatran'io zany le couleur tataka an'io fa tsy ohatran'io couleur fa tataka an'io zao fampijerijery daholo mahita ve mahita tsy mahita mahita zay hita tataka an'izao zany pozile izy tatakany a fa nony am'le azavana be mihitsy zany izy de ohatan'izay tsy sahitanao fangaro amin'ny afo azavana afo de rehefa tazany hoe fa tsy mbola tsy leka bada iavady reky ohatran'izao zany efa tsy eo soare de ia nefa zara tsy makadika
Kasi fafana ka na ito na rin yun. Para sa akin, din naman nagtitili na ito na rin ito, distiko eh. Yan yung stiwul niya. Fanapenan ng tiwul. Fanya ng tufya ng tatay niya. At stiwul na sa kanya uso ay yasan. Kung niya may uso yan, dana tufya. Sa tira, sila mo sila sa kids. Kaya ko na sila. Awa, sa isang pagkili. Maraso na rin, ibaso na nga eh. Kaya dito na ako yung magkila. Awa. Dito dyan siya ng pig. Pero fanayo siya. Rio din nagkakawe fujiyo siya ipa. Mat siya yung nagsusaso. So, wata de tis kapeta na yapa mo na itawin. Abang fatya kami, di futo mutawa. Di tadi, mafata naman sa itsipan na rin. Tinya wasu apelitsin na rin. Detan deni dikanya kakena lo detan tam sana kisah buat sini di bawah nanti lancu. Tam somos budi. Torione di budi dengan ruana budi nam saya cis mas makancu. Saya tu nawe nasi nacak habis cak lagi. Asunarim. Saya ni saya tu nawe lecak tu nasana. Miazo na le samokuat siya kata-kata niya punya cuma betul man semisi kiful dia awal le no na metana ni dari kisi dia awal planetaka dan planetaka musali ke awal muncul dia bisa dikabur ni awal di kisi dia lid na karya misalnya dia bisa ni kisi dia diceritain di break dia orang dia cara nak terus ada Sasa jangan nabi sani toben nifa toben ni sama baci fat saya tu ni limna planeta kan yang kisi dia mau PDP wa kisi dia ni tanari saya itu planeta kisi dia sah au kalau bukan dari sani di PDP itu nak tu ni mah bukan tu nak kan bisa disebut Mere tahun narang di planeta natin so nakai to spe planeta kan tumen na serius ha senya sa planeta ngin tere kisan jago la bea ani fara ni bu iti jago ken ya to mana to le se di de fusi ngene ni ni dita taroi ki yo dale lang nei jago la bea jago ken awon bisa ni so planeta kari taris Emis karazana planeta bibibe hipetrahany reo sava batsy mivady dia reo nateo homme domaine ny planeta ka daholo zany zay rehetrarehetra zay ao misy ny mety izy edeny vorazony baiboly hoe namezany Abrahama ny ampafolo karena iny mbola tantara lavabe fa velatsika any fa tsy any koa leso dia rehefa midina zany ny olombelona noho ny amin'ilay famanapidininy dia midina amin'izay le tsy vano eo dia any namono dia tezitra be dadalehibe dia vohozina daholo ny fanahy rehetrarehetra nefa na olombelona zany ny vohozina dia zay natonga le fanahy antsoantso tany amin'ny Joshua tudo tena kany amin'ny Joshua daholo rehefa na satria le Joshua nanamboatrany izy nanomorona io fa tsy avy any amin'ny dada Yahova io avy any aminy io dia tudo tena kany amin'ny daholo rehefa na dia niary ny olakolaka hoe vonjeo zao tsara mety ohatrany ary rehefa niara ny olakolaka teo dia nitodika Joshua kany amin'ny fanahy tena manina rehefa fangatahana hoe izy tokoa nanamboatra izy no namorona nataony mpivelika amin'ny Elia zay natonga nampianrekana voalohany hoe raha naka sary Joshua dia Elia natao sary teo natao sary mitovy amin'ny Elia natao olona ianareo nareo nivelana no prototype amin'ny tena maro zany sary zany hoe vety amin'ny lantilanta daholo ataonareo fa Joshua tamin'izany kilalao natao tamin'izany raha tsy hainareo kilalao izy hoe atao tsika no saryn'olona natao saryn'olona mana zavatra io zany tany hoe raha vao nikisikety
mahita tany-ditry dia na manao sarin'olona na manao sary soavaly na manao sary ho azavita soavaly. Da sao aty santeko zany automatique aminareo zany avita amin'ny osoa zany sary zany tia manao kilalao izy. Rehefa naka le sary izy le sary iny ka rehefa mieny ao zany dia osoa ihany zany ary eo osoa dia dada iava ihany zany mitovy amin'izareo zany dia sary natao. Dia natao sarin'olona dia mena fofinaina zay natonga ny osoa nangataka hoe tato meo fanambo meo koa ndray dia vavadika olona ireo dia ekena dia lasa olona nareo. Zay natonga hoe vovoka nareo dia verina vovoka dia miforona tamin'izay daola zava-kely dia nisy akany amin'ny biby satria lasa na dia automatique amin'ny famorona ny zava-boary tamin'ny taninareo dia nisy daola karazana biby rehetra mipotrapotra io atsany anaty ranomasina. Fa saingy ny olona moa farany indrindra fa fipohina zany etra dia nisy tany alohan'ny olona misy taorinan'ny olona satria misy zao biby miforona taty orinan'ny olona mbola misy azy zany arakaraka zava-misy eny. Azo sa tsy azonareo? Fa ny olombelona moa tena spesialy dia nasinanareo olombelona teto amin'ity planeta terre nareo ity. Dia ny antsoantso nefa na rehefa nivadika rehefa zay Yahosoa dia teo Yahosoa ilay azakazaka ny dada Iava fa i dada Iava efa tezitra tamin'izany voalohany tamin'ny devozy namadika nareo lasa mpamotra ny dada Iava ary tezitra tamin'ny olombelona naiky ny tenin'ny devozy satria efa minena teninareo hoe aza hoany ny voankazo io fa maty nareo. Mbola nohanareo ihany taka rehefa teny miasa mity tamirivo apotika ao ianao moredirana ihany taka ele ray aman'ireo fa tenenina hoe aza mandefa telefona mandeha telefona aza nakanareo mbola manome ihany toro mihitsy ny sary amin'izao no mandefa antsoavy dolo mihitsy any Facebook ihany hoe ilazana ny ray aman-dreny rehetra tsy ame telefona zany zao misy zany efa pitapito be any nefa ny Elia ireo nampiantanareo amin'izany efa tany am'taona firy any nampianta aza maninona tsy nenonareo fa rehefa ny olombelona takanareo hoe no miteny dia mianinareo mazava azy fangalana makany anareo ke misarotra aminareo tsy efa nteny taminareo za hoe eo foana ny teny saranareo aza nahitanareo saingy nambaninareo no teny fa ny olombelona tsy mba nafantatra ny teny eny any efa teny mibabababa mivelany ka nefa ny telefona azo menana ankizy nefa zay any le teny mikakefa tamin'ny taona lavitra be tsika hoe zay sady taona izy taty hoe aza manome telefona ny zanakanareo fa tsy mety aza jerevina dia sainy hoe zany ny zanakanareo fa retina io ara retineo io a misy tsy normal ao ay telekitedona iny zany ino asakasakanareo fa parenthèse kely daholo zavatra zany fa iteneko anareo zay teneniny any iny ty misy aminareo zany azao raha diso teny zay maro mozinareo dia tazomy any izy nao dia tsy am'izay teny inany amizanazinary rehefa politika le fanahy dia teo amin'izay Yahosoa ny antsoantso tamin'ny dada Iava fotsiny olona dada fa ny dada Iava dia tany dia hoe tezitra mafy mihitsy izy hoe tena mizerika zany ny devoly aza hoe tena manambany anazy mihitsy ny devoly tena hoe tena mavita amin'ny tena migavy hoe tena migavy faratampony devoly hoe atany mizaka faratampony tia ny zanaka dada Iava tena vita ny tsy vanitsy ny vonakazo farana hoe poteo daholo dia potika daholo very daholo ka izy ireo mafantatra hoe raha vao mivadika amin'ny dada Iava dia poteo ny dada Iava zay hoe ny dada Iava dia nampianareo tamin'izay hoe zany dada Iava zany tsy te harananareo zany fa aminazy poteo dia manamboara vaovao na dada Iava sy ahieny any tena mitovy mihitsy mitovy toetra be amin'ny dadako mihitsy ako tsy te harananareo fa noho ny amin'ny Yahosoa zay tiako be dia manaraka ny teny satria fanataminy tiako izy dia tiako izy rehefa tiako mamonjy anareo dia tena mavonjeko ny satria tiako izy dia tiako koa nareo dia kazay raha zany tsy tianareo zany zany fa noho ny amin'ny Yahosoa fa manodana dia manontany nareo tsy tianareo zany dadanay any mety
tena mahatantara be ny sasany isatria misy zatantrano fanjakana mazy dia any amin'ny foana ny teny mandeha zao ve no namonono tena anao ary avanga tena teny azaka ny ao zao ay mahagatsika zao teny zao ampalelo le tsara isatria mitsy mety ao fanjakana mazy dia any amin'ny foana ny teny mandeha zao ve no namonono tena anao mampalahelo mitsy tena izy so nao mieritreritra eo mandeha ho azy ny sary ty taninareo teny no mampalahelo mitsy le sary tsy hita mitsy izay naovana anazy zany moa tonga lehilahy tena miady mafy aminareo tena miady mitsy hoe nareo raha vonono foana tena tsy mety satria tena zay tonga ty iady aneo foana nefa le zaka mitsy a contrôle osmany ataonareo tena tsy mety amin'ny mitsy izy zany nenoera le sary voanomboka manotonareo teny dada iava hoe ariandro io le tsoba 25 teo le octobre 486 aminazy kakana sotrotsonareo tsisy nino lesina aminareo ariandro nareo ve amonjikary izay taminareo efa namonjikareo nareo hoe amonjiolitra izay taminareo namonjiolitra nefa vonjenareo zany atao anatena aza mba misesisesy taminay fa tena tsy mety misaora rehefa nitiavinay misaora rehefa nivonjena rehefa nampina dia misaora fiainareo tokony namitavy rehefa natako mihitsy zay na atao anatena zay ke tsy tamany ety aminareo ty zany taony inona koa ity aminareo ity fa natapony ratsy elo le zara tsy gaga rehefa misy hoe mamanao feu d'artifice ny ivelona tonga teteka zany zay jery ameny sakany hoe raha mangatsika ino satria matsy vo mity fomba-vavinaty nata dia misy feu d'artifice beo vo tafity zao-vavady nilanakay ohatra hoe zava-vavy matan'izany zao presbytera zao maty mahita an'izany tsara mihitsy no miditra tao hitany zao le tataraiky tety fa vo miditra zany tafity zao-vavadinaty naty dia feu d'artifice no mitsenanao zany nay zany izy miditra dia feu d'artifice filazana zany hoe tonga atao natynaty aloha dia tsenana amin'ny fifalibe dia mamiantra mity ny olombelo dia vola kely mahita ny hoe aiza manaovatara olombelo zay feu d'artifice aminareo fa dia voly mampatatra ny hoany dia mba nefa ny amin'ny olombelona le izy fa raha ohatra ny tsy mety dia voly sainareo mahiteny efoniola tsenareo izy daholo manome teknôlôjia dia mizezika be hoe mahery zareo hoe tsy vany io nefa zata nakatahaka ny dada iavadao saingy tonga lavatra moa izy fa dia mba izezikavana fotsiny fa tsy tonga lavatsy ampimeve ianay zao fitaovanay ohatra hoe na misy fitaovana zay hoe mety osoanay hoe tananay fotsiny entiny zao dia vitany dolo ny mbolozany zany tanana tao zao fotsiny tanana dia mivoaka daholo saretarentany amboko retarentany anananao izy osoa atrany vavadinatinata vitanao raha tao zao tanana mamemana kely aky izy mbola tsy mety osoa zaty io hoe ato hoe mahita an'izany tsy tadiko efa iverinampo ty zavatra ty hoe tokan'izany lasa am'zay eo anareo sady ka tsy afaka miaraka tokinareo e fa za reo ny afaka manao zany zay ny anankizy teny misy tero ny mombanay tsy hainareo mihitsy zay zay na tona tenanareo hoe zay mba kely azonareo tamin'ny alalako matasoko tsara ary ray zay zatra meko anany nareo ke mahita tsisy afaka miala tamin'ny teny iny any izy tontolo zay zao mbo mofarany any mifampidady tombo zareo afaka ray volana mosisina tany io zany mofarany any nefa tena manomana iady izany tena lasany any tsy misy mahazo mijanona tsony miady daholo zany tena tenareo fa sahino fa velatsika ny parenthèse raha kosa raha mazay tozatsika fa io le androany ny androany ina le androany ny mombana io ny fanana io dia tezitra be dadany avany dia miandro eo fa zay ny aosoa
na tsara Iosoa namboarina nareo natao mitovy aminay amin'ny Emralaza amin'ny Iosoa sika dia niazakazaka Iosoa nakany amin'ny dada ilafa dada tena zanita fojeo reo dada tena zareo ke tsy tiatsony amin'ny zareo fa zany namorona dia tratran'izao zareo azonareo ve resaka ianareo ve resaka io ianao ve io teneniko io tena nanarondrikely ny olombela rehetrarehetra zany nareo dia hoy izy Iosoa hoe tena mba mandrafo mba ataovy misy fandrafo mba vonjena zareo efa dada avao mafantaka mihitsy raha voavaly zany dia sato zany tsy possible intsony zavana dia volony hafaran'izany fa nanaiky dada avany rehefa niaty vaky teo foana Iosoa le solution zany io solution ke veny amin'ny dada ava io le diva tamin'ny Iosoa fampiresana amin'ny Iosoa satria zao rehefa nampianariko anareo rehefa nivadiky nareo fanany maty dikan'izay ny aina sy ny fanahy nefa ny mampiarana aminareo olombelona miaraka ny aina sy ny fanahy mampiarana taminareo ny aina sy ny fanahy nareo tsy mety misanaka aminareo io azonareo tsy azo salama aminareo mihitsy mankerana ka raha ohatra ianao Iosoa monjy an'ireo fanahy reo mba hiverina aminao dia tsy maintsy hatrany amin'ny ainao zany no vonjenao koa ny aina nefa ny aina efa napetraky dada avao anatin'ny raha nareo any ny aina raha amonjy an'le aina anao zany amonjy an'le fanahy hoe dia tsy maintsy vonjenao ny aina ary raha vonjenao ny ainao le aina ao anatin'ny raha dia tsy maintsy misolo an'io zany ianao dikan'izay ka raha isolo an'io ianao mba hamonjy anazy dia ny rahanao zany ny alatsaka anao satria ao anatin'ny rahanao misy ny aina isolo ny ain'ny olombelona dia avoka le fanahy zay le resaka zay azo tsy azo am'izay zany ao anatin'ny bokonareo zany fa lavabe hoe lany fotoana tsy raha mokatoko selily am'izany lany io nareo ao anatin'ny lany misy aina ny bokony Genesis toko faheninazy zany ekaomio ao misy aina dimy fasilina tsy tadidiko po Genesis toko fahena ao anatin'ny lany misy ny aina zay ny zay dia hoy izy Iosoa hoe zany dia anao an'izay fa resaka lavabe ny zany tao zany hoe inao ve dia monjy amin'io hoe ie ho fahatenenao Iosoa fa tena tsy nanaiky hatramin'ny farany moa Iosoa zay natonga ny teny hoe tsisy manana fitiavana lehibe noho izao dia maty amonjy resakaiza nefa resakaiza amin'io mpanohitra resakaiza amin'io mpanambany dia jereo moa novan'io any Iosoa rehefa tonga hitanareo ihany na zay fasakaiza tonga tany amin'ny namono anazy dafa reny le vonjena tsy nisy ilo navita zany efa tsy Iosoa fa raha misy olona mety maty amin'ny anankiray olotiny vady ohatra na zanany mety maty amin'iny izy fa tsy isy olona mety maty any amin'ny fahavaliny izy aminareo no mety maty ny amin'ny fahavalonareo meo anarana izy aminareo manaiky ho faty anao tena nefa fahavalo tady izy le raha maty amatesa ratana nefa ny Iosoa mato amin'ny mpamono anazy mato amin'le mpanaratsy anazy mato amin'ilay mpiodina aminazy mato amin'ny mpankala anazy zany Iosoa zany tena fitiavana zany saozy nareo zay indrindra mahatonga ny dada hiavanteny azy koa rehefa satamitsaka so mety nafaty anao Iosoa mba eritreretinareo zany ka mahazo an'io Iosoa ao indrindra raha ianareo kely reo manao foana azany io mahasarotiny ana aminareo mafy mihitsy miasa maninareo ane io Iosoa nefa tsy mety aminay mihitsy io e zay le kasakana ny Iosoa fotsiny tsy anaonao foany fa izay nge tena mpanaonao foany tena nazambarina anareo zany mahatonga na io mampitandrina anareo mampitandro izy ity efa tsy ho ela dia tena tsy maintsy mandeha amin'izay momba anay am'izay zay tsy
tsy maintsy mandeha mahely any ely am'izay le teo ely any lay ely avy eny amin'antinanta am'izay no hitany vomasonareo lay tena izy mihitsy ny am'izay no hitanareo le tsy ho azonareo sangina mihitsy zay no mahatonga le tena nareo aza manao zaka mampiarana eosoanareo fa zany ane mahazo any eosoana satria misy zaka tsy mety rena dia tsy ade tonga day avavy tena hoe zao mety nahafaty anao fa maraha eny maheno azany izy misy zaka an'zany zao hoe natonga anao maty teny jereo iny ataony zay natonga nareo aza manao zay amparaeo any eosoana fa mba tadidizo maty manareo zao izy aminareo aza mianatra be no fa nareo hoe tsy existe raha tsy avy any aminazy saranareo raha voavozonareo saranao raha avitra anao sary anao tafitasory anao tafaraka amin'ny eny any ho any amin'antina saranao raha mety tamin'izao atsarana zao hoe kaza medaradana ifilatsika ampiasa marary be le teny tao amin'ny eosoa noy amin'ny fitarainy fa tsy naiky eosoa tandaday avafa hoe avanao za monjy am'zay hainareo tantara zao nefa teniny daday ava tamin'ny eosoa tsy maintsy mandeha naturel ny namana satria le olona namboary moa naturel zay nge le tatary amonjy zavatra efa naturel dia tsy maintsy naturel natsafarany eo ataonao io zay le problème marakiza misy mansy nyreka taminay fa maniraka dia asehoany ersipôsy hitanareo le défi efa tany amin'anitsy maty aro tsara ty sary efa tany amin'anitsy maty le défi zany hoe efa fifandorana tsy fanamaniny efa trany mato mantsy anao samy nanitra dada iavatany amin'anitsy maty teny efa tsy matahoty anao dikan'izany ary mampiseho hoe tena mahery anao dikan'izany tany ozany efa voaloka zareo matoa izy zany samidina tamin'ity tany ty le tany ame efa nazo teny hoe aza mihinana ty azo kinareo teo ane le problème raha tsisy fa tsy teny le zavatra mantsagare fa le teny mihitsy tena vita le devoly ny defian'le teny hoe ho antamony zay le problème zay nisy teny olo fanipaka tao miara-mandeha ray avy any amin'ny daday ava hoe aza mihinana ray devoly teny hoany mifandona ny teny ary izy lasa mahery izy mahery ne devoly nahery tena ratsy le sany tsy haiko nahadoa am'zay izy ratsy le sany tsy ne ny daday avany nahery fa ne devoly nahery tena ty defi dikazany dia zay mantsy izy mantsy le sary aty amin'ny olona zany zao fiafarandresaka dia le teny mantsy dia zao le teny magnetany tena devoly mantsy ny teny misy vola ny boky lely aby izy azay teny zay le boky mpanjaka ny bavatilo hoe reo tsy mahery reo fa eny tenibotsy reo no mahery reo israely anareo fa reo va midina any amin'ny loasary resy reo tsy mahery le loasary andriamanitra ny zareo dia ozy da day vao mantsy mpamanare eo makany loasary eo ihany fa zany ny vavany reny tenibotsy reo dia matanjaka ny andriamanitra zao fa raha mamidina le loasary dia resy reo dia zay teneny daday ava hoe ndana teneny vaoaka israeliana sy mpanjaka ndana midina ngady eny avanynareo dia hoitany fa ny andriamanitra abrahama dia naiza naiza dia mahery foana izy naiza naiza dia midina zareo tao amin'ny loasary dia nivolona teny mifavady dia maty ny israely any fomba ny devoly sary hoe daday avao reny amin'antsy matra matanjaka ao regnety atany tsy matanjaka ary maro izy zany dia raha tsika mitany sary am'izao zao fa diso zakely zany tsy zareo minakafo zany miserita zao tsika tetsy ga tsy miserita zao iaka ga tsy miserita zao jesosy tsy jehova ga tsy miserita zao ny bramasy bodasy ny gamesy rehetra ga motsy zareo sao no miserita
eto Madagasikara zao fa tsy misehy daholo tendrombohitra manodidina Madagasikara ty. Mba tsy lazako hoe tsy tendrombohitra fanaovana zao rehetra zao. Tsy misehy nga zao ny fandrotsafy eto Madagasikara. Tominaza fa ny Andriamanitra zareo mahery indrindra. Satria ry zareo milaza fa naharesy ny olombelona. Miteny ry zareo mahery taon'ny olombelona fa tsy miteny mitadalakana. Inona dikan'izany teny zany? Tsy maintsy mandeha amin'ity tany ity koa zany ny fampisoana ny forsa ny dada Iavana amin'ny alalany mandeha olombelona koa. Satria olombelona no fitana, dia olombelona tsy maintsy avotana. Ka ny olombelona nafatana izay forsa tany ambony tany. Azonareo amin'izay? Zareo ny tsy nampiasa forsa teny hoe fa teny nalevana. Tsy haiko na loatra azonareo. Noho izany rehefa midiny eto koa zany ka mahavanjareo dia tsy maintsy teny koa tsy maintsy manety. Zay no tonga teny taminareo hoe mienoa ny teny Elia fa zesika ny solutionareo. Tsy haiko na loatra azonareo. Teny ny dada Iavana ny teny taon'ny olombelona hoe azahoany ity. Teny devoly koa nefa no teny hoe hoany kambo. Ny izany nandresy nefa avy eo. Ny devoly profosany manakambany entina devoly daholo ny olombelona. Tsisy mety mihaino ny teninay. Tsisy mety mihaino ny teny dada Iavana. Dia mbola veriny ihany ilay sary taloha. Zay teny feon'ny François no vonjeny. Satria manino? Efa nanjaka teto ny feona devoly. Ny haino ny feona devoly ady masahirana sy ny tanàna ny vo daholo. Noho izany zay mihaino ny teny maisitra no mavitra. Hita tao amin'ny François zany. Zay no tonga tao samteny hoe zay mihaino ny teniko no manana ny fiainana mandrakizay. Fao tafafity izy ho afaka amin'ny fahafatesana ka ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Namalany François izy zany. Avy ny andro atonga ankehitriny zay anenesan'ny maty ny feony zanak'Andriamanitra. Fa zay mandeha dia velona fa tafafida miala tamin'ny fahafatesana izy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny tenin'ny François mamela anareo sisa zao. Ny tenin'ny François ny famonjena anareo sisa zao. Ary zay neny natovavany Elia amin'izao farana zao. Aty vitan'ny François ny asa. Rehefa tonga zany Elia, tonga Elia mba mandevoly ihany koa. Amin'ny alalany iny dia tsy maintsy amin'ny alalany teny. Satria ilay tsy vanana iny tsy nampiasa forsa. Tsy nampiasa inona iny tsy vanana ireo e. Ary tena ratsy saina mihitsy ny teny izy. Ka ny dada Iavana nampiasa forsa dia imery tsy vanana. Hoe zakony ianao zany forsa ny ampiasainao fa tsy mba manina koa raha bateny no alefanao. Satria zareo fa miteny hoe naresy misy tamin'ny teny. Satria ilay teny dada Iavana dia resy zareo tamin'ilay teny hoe tsy maty akory nareo. Dia ninony olombelona zany. Ratsy ane zany sary zany rakizy. Tsy haiko natakatry nareo ilay sary. Fa nambanina dada Iavana zao zava-misy zao tena izy. Mamatakana izy tena izy. Tsy takatry nareo olombelona zany. Fa zao sary zao hoe tena atezerina be ao amin'ny lantirinao. Raha vao dada Iavana zany no antanina sujet olombelona. Mampiakatra ny atezerina mihitsy nareo olombelona. Satria nareo tsy mety mihaino ny teny. Fa natakarinareo devoly ny teny. Ary zany mampatezitra mafy any dada Iavana. Raha vao sujet olombelona io resana. Satria nanambany any dada Iavana reo. Tsy haiko nazareo satria zao tsy haiko nazareo zany tsy. Fa tena raha vao nareo olombelona zany sujet iny eo na dada Iavana. Tena mampiakatra ny atezerana zany. Fa hoe sujet tsy tia nihainoana zany. Satria aminazy ny sarina dia hoe nanambany anazy. Zay na tonga hoe tonga ny fanarehana kondane daholo ny fanarehana rehetra. Ka natonga hoe zay mihaino azy sisa no avitra. Satria trop loatra ilay nanambaniana ny dada Iavana. Ary nanambaniana olombelona tamin'ny alalan'ny devoly dada Iavana. Zay mahatonga nateny taminareo tena ratsy ane ty resaka nataonareo ty. Fa raha mba natakatra an'izao zavatra zao olombelona tena miampy tena tsy hanao ratsy tsony nareo.
tsy takatsy ny olombelona zany, tsisy mahatakatra an'izany nareo dia aveny aminay ihany, ny aveny aminay ihany mahay an'izany histoire zany. Fa zay ny aminareo mihitsy fa zaka tena tsy mba tia ny dada iavany ny endro sy izay olombelona, fa ny tia ny endro sy izay olombelona dia iahosoany ihany sisy le fanao vonjiny. Satria tsisy resaka intsony zany koa tao anatin'ny hoe mifanira mba tonga tato ianao, mifanira mahita ny ela ihany vao masonao, mifanira mandeha ny teninay ianao, any atao izay tongavanareo ny tena mpamorona anao dia iahoso azy. Aza medaladala mihitsy eny hoe rehefa antena metsaka lavina olombelona le teny fiaina zerika le dia volo taorenana iny ary mandrakanoany dia mizerika le tsy vanina ka mitady ny hevitra monany ahosoa rehefa andany rehefa tonga ahosoa dia ngamy izy zany ihinaneo rava ary ka tena natao ny hevitra nampitehina amin'ny atao tsy natao ny afaka mihitsy saingy rehefa maty ahosoa resy ny fahafatesana ary ny tenin'ny ahosoa ny famonjeny ary zay miaino sy manaraka ny tenin'ny ahosoa avoka daholo zay ny namana le batisanareo iny no soni fa iaraka amin'ny ahosoa nareo. Raha vao tsy ataonareo mihitsy le batisa tsy avo zany nanao inona nanao inona, satria ny batisa dia milaza fa tapa-kevitra ianao handavany devoly zay namoronao hatramin'ny voalohany, nampisaraka anao tamin'ny Andriamanitra anao hoe ny devoly. Noho izany mila manao contrat koa ianao amin'ny dada iavany vao mety izy ary ny contrat-nao andana miaraka amin'ny ahosoa ny alalan'ny sonia, fa iza dia anao sonia fa iaraka aminao amizay ahosoa zay mamonjy anahy zay vao melanao dada iavany, zay vao manaiky dada iavany idirony amin'ny lantinany natonga anazy ny teny hoe masina vao mahazo miditra aty mbola condition idiranareo any koa, satria ny lantinlanitra dia toerana idiran'ny olo masina ihany, zava-boary masina ihany mahazo miditra any. Mbola tantara be koa zany, mbola tantara be ahoana koa mbola atonga ny lasa masina zany vao ny histoire anankiray dia ny vahaolana mena fana masina nareo fa apetaksika any fa ina ny ahosoa rery iny efa hainareo iny fa idirako amin'izay ny dada iavany fa ity ny tena problème ny eny ahosoa mantsy araka nazaveko tanareo efa nandeny adeseran'ny dada iavany fa atao anatiny adeseran'ny dada iavany makany fandehanana nareo no mitsofoka taoko ahosoa hoe aleo za monjy an'le olona aloha azo satsia manana programme maro samihafa zany ty tany ty, programme voalohany dia destruction teo io fa izay natonga ny ahosoa ny azakazaka aingana tany amin'ny dada iavany ny teneko anareo hoe efa mahafantatra eo sawa vony vaty ny olombelona dia ripaka koa io androany taka anazy no zava-boary ka rehefa tany ambony tany ripaka daholo sa dia nazakazaka ahosoa tovy aminareo dada, tovy aminareo fa azavolony zay le tomaminy ahosoa kikika teo aloha na dada iavany hoe tena ndana io teo natena hoe tena adievoka be ke nazy mianaka io satria zay ny afarany ianao kehoany maty any ianao ke no lasa olona any fa nekeny ahosoa hatramin'ny farany ho any fa tsy zakany ahosoa le kikika n'le fanahy zay natonga hoe misy mpamay voavitra ho any amin'ny lantinatra reo nareo zany anisan'izay ampetratsara ampetratsara nazarevana tsy mofo be anao io fa natao mibaika ampy zay tsara nao vita fa tsy ny fiaina tsisy dikany tsy makaizakaiza io dia amarina saina eo etreny ny zavatra lehibe nomenanao tsy zao famonjena be no azonao zao fa toizatsika izy rehefa nandeha programme dada iavana potika dia tsofoka ahosoa rehefa nekeny dada iavana eny ny ahosoa lasa nandamina programme hafa zany dada iavana fa raha tsy misy ny ahosoa rehefa hatramin'erina aloha tsy existe tsika raha tsy misisika monjy anareo io ahosoa efa erina aloha tsy existe intsony fotoana fitaorenana atao ny ady masiro nareo efa rengana daholo nakany amin'ny elo daholo tsisy amin'ny satria mantsy reo tsy mbola vita tety any araka ny teny dada iavana hoe voozony ianao tsy masaka
dia toerana fandrosoana tena fa raha tsy misy eo soa mbola miditra dia noho ny aminareo mbola vonjena fa tsy haiko izay fiarahamonina tena fangava tena tsy haiko tsony tena biby nareo tena fa tsy misy olombelona tsony fa biby olona tena biby fa mbola noho ny amin'ny eo soa mbola manao zao famonjena zao dia nisy programme nataony dia lasa nisy fandamina takan'izao tanomasina io zao fomba etrany hoe tsy tety eo soa tsy manao zao ranomasa zao ina no fagatantanareo mba etrany hoe toerana manjakany devoly manao ahoana zany toerana zany noho ny amin'ny fisinareo hoe mahatonga zao zaka mbola kalkalma izy hoe mbola azo irahana zao fa dama makany amin'ny toerana tsisy andriamanitra fa misy an'izany eto toerana tsisy andriamanitra misy an'izany mporanentanareo tsy mexisy toa andriamanitra fa tena bibika tena ady besazy tena mahatsiravy maloviny devoly tsisy mahasambo miratra fa olona sy fahidivokoriana averatsika anina toe olivetsika ny tantara fandopahana miandry anareo dada iavaza nefa nao zay planina zay amin'ny ahoana izy le fahavalotoviriny toviriny dada iavana izy devoly nefa tena raha amin'ny zava-nity eto ambony tany dia mahitsy ny teny naresy ny teny dada iavaizy ataotsika volany sosona tsy naresy any teny dada iavaizy fa naresy an'ilay olombelona na iteny dada iavana zay tsy mety ny teny dada iavana zany hoe na iteny tsy resy a zay lavon'izay fa ny sary misy rehefa jereva dia taka hoe resy ny teny dada iavana tsy resy ny teny dada iavana ny olona ny velona ny raiky ny teny ny devoly fa ny teny dada ndraiky tsy mety resy zany novinovino azo ataohoana zany manao an'isany satria ny tanjony dada iavana zany dia anatoky an'io devoly io tsy maintsy mbola miarahana ny teny satria ny teny dada iavana no teny izy tsy nampiasa minino dia tsy maintsy teny koa zany andeha dikan'izay mazavo azy rehefa to dia azy zany angavany devoly amin'ny alalan'ina koa izy dika zay azy amin'ny alalan'ny teny ary rehefa mampandehany foana nareo hoe mandehana ny teny kon'izay nareo azo oatra tsy azonareo na tonga anateny hoe tsy misy solution tsony afa-tsy mifankatoavana teny zany mahatonga ny teny eny aho hoe voateny eny dia tsy maintsy exécution iny izao tontolo zao tsy maintsy mampiata ny teny eny any ary ny teny eny any tsy azon'izao tontolo zao lavina intsony fa exécution ary ny tena aingana dia aingana tongely satria namoita ny teny dada iavana devoly ary ny devoly miezaka noela velona amin'izay nytany ty dia zay ny atovavany any ampison le devoly tsy valiny hoe alefaso ny herinareo fa tonga inay tonga ny teny amin'izay a hitatsika iza tena tontolo teny iza ny tena tompony fahefana iza ny tena tompon'izany atao hoe lantilanta sy ny tanjo zay rehetra ho aminy atria ray tsy mizerika koa mamanana hono izy satria misy siganay avy any amin'izany amin'izareo a zay nomeny eliana azy any nefa ary am'izay izy io manaka dia zay no mahatonga ny hoe navela dada iavana andeha ny naturelna ny zava-drehetra satria tenina levany avy any dia mivadika ny olona dia tsy maintsy tonga koa ena andefa ny teny hamerenana ny olona io zany komba samkomba io zany dikazany iozonareo hoe tokony ampiasany fahefana sy karazikarazany tena ho avo zany fa mandeha araka ny mandaminana anazy fa arakaraka ny ataony netsy vanareo ihany am'sonona ndraikaretsy fa izy tsy maintsy ampiakatra ny degreny io dia menazy ny valiny zay natonga ny dada iavana teny hoe anefa makany amin'ny faratampony an-dalàna izy any zany no mampiakatra aloha azonareo a izy mampiakatra dia eliany mandrafy izy mampiakatra dia eliany mandrafy io zany tsy neny eliany mandeha voalohany fa menazy mandeha voalohany dia mety amin'izay hoe izany tena andriamanitra raha tsy mety sarika ambony teny loatra kalmena iza manao voalohany teo
nanao fampisoana voalohany teo. Ngazy zareo nanao voalohany teo e. Iza no zerika voalohany teo tendrombohitra ngazy ny mpaminany baly. Mpaminany baly ny efa-jatolahy e. Sy ny mpaminany aselany dimampolo sy efa-jatolahy. Total 850 personnes. 850 personnes na contravention zay teny frantsay. Ka zany fandeha sary. Iza nanao voalohany? Zareo ny nanao voalohany. Nanao fihetsiketsehana izy. Efa fantatra efa tonga eny any. Ary efa hainy mihitsy hoe efa mety mandeha tsony eny izy. Satria miteny eny any efa manomboka mandeha zao tontolo zao. Na dia tsy tonga asainy zao tontolo zao. Efa tonga asainy any satria zay teneniny eny any iny miatso daholo. Mampahavolovena zany nareo. Zany hoe miakatra izy zany. Satria miteny dada iavalona dia toeriny. Azonareo? Dia nohony adalana izy. Ary izy mizeta fa maheno. Dia rehefa makany faratampony adalana izy. Mandeha miteny eny any zao mandeha. Dia tsy maintsy manao izy eny. Dia mandeha miteny eny any mandeha. Raha ny ataonareo hoe mesana. Dia tsy maintsy manao izy eny. Dia reny miteny eny efa mandeha eny. Reny efa nalefa hoe reny nitsaka aminareo. Satria teny no toeriny. Dia tsy maintsy teny foana ny azy hatramin'ny farany. Tsy haiko nazy io na tsy azonareo zay. Dia zay no mahatonga hoe ady amin'ny teny io. Ary tonga eny any tonga ny teny. Ary teny no entiny eny hatramin'ny farany. Atany amin'ny fandravana sy ny fandinganana n'olombelona dia mbola teny ihany no entiny eny any momba an'izany. Dia hatramin'ny fanavotany ihany koa ny olombelona dia mbola teny ihany io hatramin'ny farany. Fa teny nanapoteny devoly anareo dia teny koa ny anavotana anareo dia mbola teny eny ihany zay. Zay no mahatonga hoe mandeha araka ny fotoana sy araka ny zava-misy amin'izay izy. Mahatonga ny fotoana dia fiarahantsika mahita io. Azakaikaika hoe fa ahoana raha ohatrany faly eo dia fotsiny eo fa hitanareo eny fizotsaka. Efa mahita amin'ny masonareo. Zay no mahatonga hoe tsy mety mihetsika ilay tsy vanina. Ary fantany hoe tonga ilay mpandravan'izareo zany. Ka tsy mety mivoaka mihitsy izy. Raisiko ohatra amin'izany no fosika. Ngary tsy mety mivoaka zany. Voadaridary koa izy eo fa tsy mety mivoaka izy. Fa tsy tendra mihitsy izy. Efa poteny rehetra poteny rehetra. Na izy tendra mihitsy no dia fanina mihitsy na izay raha tsy manino zany no izy manino ihany io. Satria fantany. Fa raha vao mihetsika eo izy. Raha vadaholo ny fahavalony dia izy koa raisy fotsiny. Satria tsy maintsy hivoaka izy. Ary ny fivoarany dia eny any. Tena tsy ianareo zany raha fa zany ny fiaparany. Tsy zareo sanareo zany miady fa iady amiko ireo. Fa tsy ianareo olombelona zany. Anisan'ny mahatonga mampianatra anareo hoe menara tena mahay mandeha miady tsirairay. Ary menara tena mahay miady ho any Eosoa. Ary mifikitra amin'ny Eosoa amin'ny farany. Ary io sa tsy azonareo. Irenao hoe dia divandreo. Nosy mino. Raha ohatra no voalazo anatin'ny bokinareo ny teny efa izay tenenay. Ka hitanareo fa niaka dao izay teneny dadanay dia tsy maintsy miaka koa izay teneny dika izay. Raha ny voalazo anatin'ny bokinareo ny avy amin'ny Andriamanitra Abrahama dia izao ny voalazo ao. Fa iady amin'ny Eosoa zany boka zany. Ilay teo bibidia. Raha ny Amerikana zareo fa bibidia, irany ihany na raha tsy lesina. Ary mazy anao fa ho maninona ary i Rosia io darodaloha tsy maintsy. Fizika tsy maintsy efa tsy dikeo izy. Ngako nirany any na resy Amerikana. Va teny hoe panao. Raha tena natanjaka ny Amerikana mampipremiera puissance anazy. Efa midarony efa tokopolitika ohatr'izao. Fa tsy samy mapolitika izy. Fa raha Rosia vitaniny manapolitika mamotsina tena tsy mexiste tsoa. Ary tena ho avy izy ampiseho amin'izay.
didiny eny amin'izay anao risy voaka atao ianao mbola mafisiko ny teniko taminao fahamateny mivoa atao ianao masy anao miady azerao ny bombanao le nucléaire mihitsy apoka andriamanitra nucléaire apoka anao amin'izay mitsangana atao ianao so anao matin'ny olona izy tika zay tiako zay tsangana atao anao so matin'ny olona no le mifaty zany teko dadanay tsy azo toerina mihitsy ilatsika parenthèse iny zay le tsy maintsy voadidiady io ka ny tiako koa teny dada iavazana dia mampandefa ny teny ary mandrava ny atondraitsy amin'izay lalàny teny satria dia fieny teny dada iavana io dia avena dada iavana io zay atao hoe zay tonga dada iavana teny hoe mitsangana ary ganesy mitsangana ary boda mitsangana ary brahma mitsangana ary jehova mitsangana ary jesosy mitsangana ary ala dia dada toerany teny dada iavana zay titely ahy menmena izy anao zao e mirehitra ny olona Eropa antsoina Jesosy tsy mety mamaky Jesosy mandeha ny ady miantso azo karazan'Andriamanitra azo antsoina ialahy antsoina Jesosy tsy mety mamaky reo diosiko hoe andalana mifadiana mety miavaka rehefa fadiana mety iainana eny amina zay eo efa tena hoe tonga Elia tsisy hevitra mihitsy io e mandana mifadiana 4 milliards manao 4 milliards 5 milliards ianao ngamba mafadiana re mianakaveo mety hevitra ihany tantara ty tany ty mandana mifadiana daholo nareo fa iray vao miteny hoe mirehitra ny taninareo ao tonga 60 degré orina kely ao mangata mafy amin'ny dada iavasy o soampy any mba tsy tena ampiakary 70 io aloha zany tsy teny miotra zay fa zany rehefa tsy zakanareo zany aza makasika kely ao voany ampiakary koa io fa manana fahefana mampiakatra an'io teniny Elia aty zay tonga maty zay hoe tsy fany aminao io tsy nireo zeta zany zay no tonga ny hoe manderaka amin'n'amasy misy laminaza zany ty zavatra ty dikan'izay tahaka natongavany Elia dia misy laminazy ao raha dada iavazany mahataniny efa vita efa ela io zavatra io azonareo efa nataony efa ela io ahoana moa namelana io andeha ohatran'izao fa anisany arosoa nangataka hoe ahoana reo zambamonjy tenyony am'izay fangatany ao soa dia nisy programme be dia be tsy maintsy natao nalamina ny fehviny aosoa satria ny olona efa ratsy be daholo atao oanana dia efa ny aosoa ty olona ratsy be ty voatery mifity olona dada iavana zay natonga ny hoe nisy reny Noa reny nisy Abraham nisy ry Mose dia nisy daholo fa ny tombo Maria miteraka ny aosoa nanareo nisy programme be voatery misy fanadiovana mba hivoany aosoa ny mpamonjy ary masina loatra io asoana tsy azo lefa miparota be io ka dia tsy maintsy nandefasana programme zay ny natona nandefasana bidy folo mba ho arahany olona ho an'ny Israely reny any fa tsy natao an'izao tontolo zao zava-toza nefa nasina tamina difolo tao zao tontolo zao nanareo zany adalana olombelona tsy hainy mihitsy ny raha nasan'Andriamanitra fa efa ny feon-devolo loatra dia manjaka ny feona devolo ka rehefa tonga Andriamanitra miteny manany Elia tsisy meno zareo alefa tsy haika tsy mena mihitsy fa misaotra ny eosoa fa teny eosoa zay mbola atao ny fiainana manak'izay tsy maintsy miantso ny Elia ary tsy mena zay azonareo zay le sady dia tsy maintsy miady ny programme ny eosoa ndray dada iavana satria eosoa lasa miteraka fahasalotany teo amin'aminazy nohony amin'io tsy maintsy vonjena ny olo raha dada iavana namoaka vaveo kankana sotry fa tsisy navoko an'ireo fa eosoa no hoe maneo ko dada zany hoe nandevitra dada iavana io amin'ny eosoa azonareo am'izay sary
dia Yahosoa io mamaezaka mafy dia mafy io hoe manao miketriketrika hoe atao ahoana satria tsy maintsy rehefa naturel daholo ny zava-drehetra. Satria ilay tsy vantana mamono tamin'ny teny dia makoa zany tsy maintsy mandefa teny amonjena amin'ireo satria nazonazena tsy azonareo dia tsy maintsy alefa ny teny. Zay no tonga lehilahy tsy maintsy nandefa teny nalefa ny teny amonjena nalefa ny teny anavotana izy naparitaka mety io alefa ny teny amonjena ny olona anavotana ny olona satria teny namolona anareo koa dia tsy maintsy teny anavotana anareo zao ketsy tsy maintsy nalamina daholo zay nafatovavany Elia nalamina ny atovavany Elia na ianareo koa eo avolamina koa midira anareo avy eny amin'ny Yosoa daholo zany zao zao namasiny Yosoa hamonjy ny ampafirenena anay tsy maintsy misy fotoana kely andasana anay zany satria sarotra be raokoro tsy maintsy zany dada Iavana nefa nametraka ny dity hoe alefa sy normalina satria teny io dia teny miady ianareo fa teny tsy azo dorompapahana ny teny satria fa narefa tamin'ny olombelona le teny nareo hoe tsy korotana rehefa mivonona tsy vanina fa namolo ny anao fiatsikely iny dana vaty bokinareo fantentsona le tsy vanina hoe hoaty tsisy manino zany tsy tony tondra zavatra nampitahitra zareo avy any na misy zavatra nampitahorana ny olona teo fa mitentsona izy hoe hoaty tsy manino fa tandenina ny nareo noho zany tsy maintsy teny koa ny anampitena an'izany tsy maintsy miandry fotoana vao tafapelaka aminareo ny herin'ny teny eo tamin'ny herin'ny anao tsy izy hoe nahita olona tamin'ny 2000 na inao le fampianarana fa farako izy vao natao batisa hitanareo am'izany ka raha mirotoroto zany tamin'izay ngavotry olona eo zay le hoe miteny marena dia aleo ny teny ny ane fa rehefa foteo mivoaka ny vokatra mety nany amin'ny Yosoa satria zay le zava-tozy na velan'ny dada Iavana zaka mihitsy ny devoly fa ao anatin'izany devoly manjaka zany zay voalahatra any amin'ny fiainana tsy maintsy miverina makany amin'ny Yosoa reo nareo mivoaka ny voalahatra zany koa ny amoanany amin'ny firenena aleo ny teny andeha fa tsy maintsy mivoaka izy fa ny herin'ny teny koa ny sikina anazy mitaka anareo ary zay voalahatra any amin'ny fiainana manazay koa dia tsy maintsy iantso any Elia tsy ho ela intsony ary iaraka ifampitatana amin'ny Elia tahaka anareo ihany koa iaraka ifampitantantsika ho any amin'ny lanjalanja ho any amin'ny Nona amin'izany sanatra rehetra zany miresaka aminareo hoe manana programma ny dada Iavana ary manana programma koa Yahosoa zay no natonga amin'ny Yahosoa no mafanavanana hoe ny fiafarana zao tontolo zao tsy fantatro zany satria ary dada Iavana manokana mihitsy ny fanavana iny fa ny andisy no fantatra ny andisy dia rehefa tenen'ny Yahosoa fa raha ny olona tsy ny fotoana tsisy mahafantatra an'izany zany hoe ny heure précise dia tsy fantatra saingy efa fantatra kosa moa izy Yahosoa narefa teneny dada Iavana tamy alala hoe reto ny famantarana fa hamely ny tany am'izay zany satria ny teny farany ao boky malaky ato hoe malaky ato fatelo ambinipolo sy efatra ambinipolo dia zao ho avy ny andro ny dada Iavana zay sady matahotra no mamparoty fa milohan'izay dia tonga aloha Elia hamerina ny fomba amin'izany ary ny fomba izany amin'ny rainy ary zany Elia zany dia manerana n'izao tontolo zao ny andiany ka rehefa hitanareo zany dia ho avy ny andro ny famarina efa zao ny andisy tonga eo ambanimasonareo mazava zany fa efa tonga eo amin'ilay farantsika zao tonga eo amin'ilay fotoana famarana ary miandry ny tenin'ny Elia ary ny tenin'ny Elia efa mandeha sady tena mandeha ary mbola andeha indray atany amin'ny famarana nantantaranareo mazao azy misy programma zany dada Iavana dia misy mampisehoatra visany teniny mandeha teniny mandeha fandamina ny teny sady tsy mandeha fandamina satria tsy naneviteriny dia vola efa namaty anareo azonareo izy
no zany raha mandefa teny koa da daiavana dia tsy kanery teny fa mandefa ny teny ihany. Dia izy iray amin'izay mahevy zany hoe fampitrehoana ny teny zao hoe ny anisany tena mahevy. Satria ilay devoly mandefa teny ary tahaka ny hoe naresy tsy naresy fa ilay olona nanaiky resy. Fa ny teny dadanay tsy tety resy, mbola manakely manakandroany. Azo tsy azo? Amin'io zany, rehefa tonga ny famonjena dia mandefa ny teny. Tahaka zareo tsy mba naneny dia ny tady iavasy ao koa tena tsy hanevy. Rehefa nytony teny izy iray mahevy. Ary misaotra ny Eosoa fa naseho ny heriny reo nareo afaka fahotana na eo ny Eosoa. Raha ny bebolo dika zay panarantony. Azo reo teny moa dada iavana. Azahoany ny voankazo fa tany eny fotsiny io e. Tsy isaka ny heriteny fa ilay izy mivata. Tonga koa rehefa ny devoly avy any. Tsy naheriteka olombelona koa. Fa samy ara zany hoe aky defika hoany voankazo io. Fa tsy nanino zany koa nareo efa mihinana io. Fa tena tandeny hoaniny zareo. Amin'ny olombelona zany mahery ny devoly dika zay. Na mba ny devoly zany ka daiavana. Ary tena natsanga ny devoly matanjaka ny devoly. Natsanga ny olombelona matanjaka ny devoly. Fanavaliana dadaiavana tsy fanavaliana? Foana moa dadaiavana dia ampiasa force amin'izany aminareo. Fa raha mampiasa force amin'izany dadaiavana dia tadidiny ny devoly hoe kaina kely aina. Raha teny izy ry zareo tsy nampiasa foana dia manaiky ny olombelona ireo. Ianao zany tena manaiky ny olombelona nampiasa force vao nanaiky ianao. Tadana misany sary. Raisa amin'izay ilay sary. Zay no tonga ny Eosoa tsy tia fahagazana be mihitsy. Mba azonareo hoe zao tiako ampitaina zao rakizy. Nanao resaky nareo. Resao zay teniko teo zay. Mety vera mampiasa hira avy tany dadaiavasa tsy mety. Azo ve izy? Izy me manazava? Izy me manazava? Ka dia mitsangaritsy manazava? Ray any? Efa mitsangana voalohany. Izy mitsangana voalohany. Memikeo kely anaky izy dia Eosoa. Rehefa sany mety fe raha maly amin'ny force dadaiavana. Dia raha ohatra ka mety mila ny antony mamety ka dia valina force. Raha tsy mety mila ny antony hoe tsy mety kosa raha atao force fa eo andeha naturel. Tena tsy mety daiavana ohatra ka mamaly amin'ny force satria mazava tsara mihitsy fa hoe any amin'ny jaona bosy koa tena tsy mitety semina fa hoe fotsiny elakelako koa tsy mokomina. Tsy mety daiavana mamaly amin'ny force satria lasa hoe lasa tsy fitiavana zany izay dala manaraka an'io zavatra io. Izy atramo voalohany izy zany teny nampiasainy dadaiavana. Teny koa nampiasainy devoly tsy misy afaka ohatran'izay. Fa eo zany niady atramo voalohany. Dia eo foana no mandeha hatramin'ny farany mampatatonga ny fahampaterahana ny teny. Mbola tsara tsara satria moa zay nantany apetraka hoe micro aloha dia tena maty fahazavana. Tsy mbola azonareo tsara mihitsy. Aleo veto dia mandeha. Ilainareo mihitsy matsy ty zavatra ity.
io renina ny fitiavanareo soatra amin'ny farany sy fitiavanareo antady maray avatsy amin'ny farany. Nomena teny tsotra ho anareo aza hoanina ny voankazo. Mamaty nareo raha mihinana an'io. Tsisy fanerena, tsy misy fampitahorana na olombelona io resako io. Tsy ze olombelona eto. Tonga koa ny devolany any. Hoany kamo fa tsy maninona io. Zareo koa tsy nampitahotra, tsy nampioroa, tsy nitondra basy atorana misy zaka ampitahorana fa samy teny. Zavatra misy nenisa nanan-kely tamin'olombelona, neny devoly nanan-kely tamin'olombelona. Mazava zany fa tsy nanan-kely tamin'olombelona ny teny midalay. Zay no sary mazava zay. Ninonino ny tenenareo tsy nanan-kely ny teniny, nambaniny olombelona ny teniny. Raha mpiasa fosa zany daday avao rina zay mba monjena anareo. Tsy meve ny devoly. Hoe hoadray, Andriamanitra ianao ao ianao mampiasa fosa. Devoly izy zareo mamaty ny olombelona tsy nampiasa fosa, manino anao mampiasa fosa nefa. Zay no nazareo zay. Fa raha devizay dia zareo hoe izy zany no mahery ny dikany zany fa tsy tany avany. Satria daday avany tsy afaka olonina raha tsy mampiasa fosa, fa zareo nefa tsy mampiasa fosa efa maharesy olombelona. Zay no nazareo zay hoe zareo tsy mampiasa fosa resy ny olombelona nanaraka ny teniny. Daday avany zany raha mampiasa fosa zay vao mahazo olombelona dia mety devoly izy. Resy hoe lehilahy manadala vehivavy zay manatry be zay. Ao Malay mana misy vehivavy anak'iray makaty dia lehilahy anak'iray zany. Zay vady mizelona mihitsy atao tsy mety zany. Tsy mety atao valaiky zany nefa tsara indrindra koa eny amin'ny osoa. Aleo bino tsangana voly, tsara mety mpendio amin'ny osoa mety. Lehilahy anak'iroa, tovolahy anak'iroa. Lehilahy anak'iroa, tovolahy anak'iroa zay. Atsy ny tovolahy anak'iroa dia atsy ny tsara mety mpenareo amin'ny osoa ny misy zany. Tsy malakilaky. Gazy botsaka. Ty zany le malaina. Ty zany sary iva, fa tsy hoe makanolo. Dia ny zany le teny hoe baptiste be zany ty amin'ny hoe zazo ao. Zay zany zy zany. Dia ato zany miteny hoe zao za tena ty be an'ity zany. Misy ny ato zany. Zay zany za tena ty be an'ity zany. Dia kandi lasa minaka ilay aminazy. Dia aza ty mitaro fa tsy zareny ihany. Lasa minaka ilay aminazy. Mihety be na resaka fitiavana ny ditany hoe aza hoaniny ty azo kely. Resaka fitiavana amin'ny daday avany zany. Tonga nefa ty anakivita dia teny nge. Ratsy be aza makany fa aty tena izy aty. Dia kandi lasa minaka ty. Aty zany resaka ty zany zay zany sary. Eo zany le zany zay. Dia ty nefa tena matanjaka be amin'ny ty kely any ty. Fa lasa na mimby zao sary. Dia vizeka zany ty avy dia lasa ty le anao. Dia vizeka tangalatsy. Dia ny zany tena tena pitapitra raha amin'izao sary zao. Fa teny nefa ry mahazo ianao androany fa zay nefa heriko ianao e. Dia mampiasa fosa ianao samy sitroko ianao nefa dia sitomy ny tena kely. Na dia sitomy. Dia sitomy rozy manakina anao sa ity vehivavy ty. Zay. Dia tekinao. Raha ny sary misy zany dia fineriny mahery. Amin'izao sary zao. Fa io ny tany, ity ny zesika ty hoe tsy mampiasa fosa vonazo an'io. Azo bera amizay izy. Fa raha tsy mampiasa fosa ianao amafoana izy izy zany eo. Zay le sary. Tsy efa nazareo zay na tsy hoe mampiasa fosa vao mahazo. Mivava zany raha tena lehilahy dia aza mampiasa fosa. Fa bôgôsy ty ampiasaina. Zay ny sary eo. Dia zareo bôgôsy. Zany ty. Zany hoe, ty moa tsy bôgôsy neny zany fa zareo tena manana ny fosa hoe tena izy manana ny fosa fa aza mampiasa sandy. Fa fosa sa fosa ampiasaina. Zay io sary. Ka raha mampiasa fosa zany daday avany, toy le tsy vany hoe manatona anao hoe satria anao mampiasa fosa teny izy.
ananao daholo le lela ve tsy anaraka anao izy fa raha tena marina efa ny zareo hatramin'ny voalohany zay teny zay zareo nahazo an'io voalohany izy zareo tsy marina ve sa satria zareo nahazo an'io tamin'ny toam-pelantananao fa ny fotoana tamin'ny alalan'ny tsisy foazy fa azo no zany mba tena mahety koa zany ianao a averena eo aminao tsisy foazy zay tinazy zay no tena hoe dadaiaka zany raha ny asa tsy ampiso fosy misarotrany izy fa mbola teny miady azonareo amizay zay ny atao hoe ia mitondra ny teny mitata iava ary andefa ny teny taveny ny tata iava hanaprofo fa izy tokony hery tsy fahefana ary anazy ny hery tsy fahefana ary tsy maintsy miverina aminy ny zavatra rehetra mandra-piatoaka ny devoly hoe taoko hoe mba nitombotsy anao izy tata iava eo mba nitombotsy eo soa zay le sazy azonareo amizay ve izy azaratsara amizay azara-pedaka aminareo tehita tandreo so de hoe aranatao zay tevy fa tsy zany zay izy amizay ary ny amerina an'izay mba hiteny avy efa fana izy amipetafahazay izy mamama avy ary anao amerina an'izay manjala so hoe miangana foana ny eo foana voty zay fasa tsy mba voty zay efa miain'olo para soa minarany fanazavana ekinao tokony hanaly amin'ny fosy hoe talay akasa raha ohatrany dia lamolanao zao famonjena zao tsy tokony mbola amaly izy ny fosy fa tsy zao satria raha rehefa razavana teo zao hoe andeha zany am'damaseta ramena teny hoe aza mena kina koa aza minana ty aza minana ty de rehefa ny teny zay de nandeha re zany le devoly teny hoe hoanity de teny ko zay de nefany le teny le devoly no nanan'izy mivady de zany hoe le devoly zany no teny am'veo hoe de rehefa ny teninay no ny teninay no nanakely fa tsy ny teninao de raha ohatra zany dadaiavany de amaly de lasa hoe ianao zany mampiasa fosy vo manaraka ny olona fa leray teny nefany de efa manaraka le olona de efa manaraka le olona de raha hoe raisina am'le anankiteny teo zany ohatra zany de ohatrany hoe le ray zany teny izy rehefa nankan'le vehivavy tokiny zany izy de teny izy de nanaraka le ray fa le ray zany lasa ohatra hoe tsy maintsy mampiasa otrity vo anaraka le ray de hoe tena mampiasa otrity mano zay raha zay sazay koa mazokana izy i mano zay de donc zany raha amaly am'izay zany dadaiava zany raha ohatra zany zay zany tonga anazy tonga de hoe namaly teo ny eo satria raha amaly izy aloha zany voalohany de tsy maintsy fosana teny aloha démonstration aseho satria tao amin'ny teny no nanaovana anazy voalohany de tsy maintsy teny koa moa ny amaliny zany aloha de zay mahatonga anazy hoe rehefa ho avy izy de mandeha aloha ny fanatanterahany an'le teny de zay mahatonga le teninao teo hoe azeray mahery amin'ny teny de satria zany alefany daholo aloha le hoe isy loza ohatr'izao nomotany hafanana satria teny reny de andeha zany aloha reny de raha mahery zany le milaza de fianazy tamin'ny teny de tokony ameka teny koa hoe arisiny gilasy ampilatsaka le hafanana arisiny zao zany hoe dao am'le teny aloha zany le démonstration force satria tao amin'ny teny nanaovana miamizajo io le satsika miam'izao de hoe rehefa ho avy amin'ny famaliny dadaiava de ho avy Elia zay famantarana zany ho avy Elia Elia nefa nahafantarana ny Elia zany de mpandatsaka any foana zany hoe fahefana zany force zany
jerena ny alialy tonga amin'izao jerena mbola le teny aloha no mandeha foana nentina aloha teny foana mandeha zany hoe tena le programme dada iay avamarina ny programme ny alia zany satria mbola mitondra le teny aloha izy hoe teny aloha valina teny aloha démonstration ilatao zany satria teny natao hoe nanesona anazy sy nanavaniana anazy nanagotana n'olona tao am-pelantanana dia hitako zany izy koa hoe hitako mahatonga anao zany insista foana rehefa betsimany hoe aza ovaina ny teny arao ny teny fiarovana ho anareo ny teny zany hoe eo amin'ilay teny foana aloha zany no tena lakile voalohany ao zany aloha dia mazava ho azy amin'izay hoe rehefa vita le démonstration ana-teny rehetrarehetra zany zay entinao dia mandeha automatique amin'izay le famalina hoe tonga amin'izay le andro dada iava amin'le fahefa dia zay vao tena hita indray le dia amin'ny alalan'ny teny misy tomana le teny nanesorana ny olona teo am-pelantanana dada iava azy koa dia le teny any misy tomana azy dia zay no mahatonga hoe tsy force mihitsy ny mandeha fa teny koa dia zay le hoe jerena ery zany aminy dia rehefa hita ny force le teny satria raha ohatra ny hoe tsy nahery le teny dia tsy tonga teny zay dia raha tsy nahery le teny dia tsy afaka mifaontany zay dia raha tsy nahery koa le teny tsy miverina teo le olona ovelana eo hoe mararano ny ainy rehefa nialaka mafy le teny force le teny ao amin'ny hely any mihitsy agrefa le masosoa tena ao le herin'le teny zay nangava ny devile hatramin'izay satria le teny nanapitenin'ireo an'le teny ny dada iava natonga ny olona lasa n'zareo tany amin'ny fahotany raha merina zany dada iava dia tsy maintsy le lalany teny fa tsy force fa rehefa nandeha amin'izay le teny foanatin'ny teny mantsy le force zay hoe ataony tsy vamareo ny teny dada iava force izy miavo amin'ny olona nampidiro indray ny teny ny avy nen'olona olona ka dia maty daholo zahatrehetra ka dia hiany automatique dada iava lasa teny devoly zany manjaka anatin'le olona no zany raha amerinanao dada iava dia tsy hoe mpiasa force na mpiasa inona fa tsy maintsy teny fony izy tomana azy avy any tsisy force tsisy ninina dia zay nataony eliaka aminareo tena tsy nampiasa fagagana tsy nampiasa fanasitrana fanazana aza force ihany izy fa na dia teny fotsiny nandeha ary tobony aloha nanaty nandeha teny avetrany ary tena rava ny devoly tena lazateny zany zay le atao hoe herin'ny teny tsy misy force nandeha tao tsy misy ninina nandeha tao ary ohatran'izay koa ny atao manerana an'izao tontolo zao tsy tomona fotsiny ilanany teny saingy efa manomboka any farany amin'izay ho le sary zao ary efa mandomboka any farany amin'izay rehefa nandeha amin'izay ny teny dia rehefa vita zay fandefasana ny teny zay satria efa nivoaka ny olona efa niditra ny olona efa nandeha ny olona dia tropaka amin'izay izy menakavy avy any mantsy zay tsy sary misy afaranay zao satria teny efa nandeha rehefa hivoaka amin'izay ny olona nony amin'ilay teny dia tsy maintsy amoaka force zany eo zay nitsanga amintsika afarany zao vatsina trano voalohany izy dia teny foana satria raha namorona izy dia tamy teny dia zany raha hoe moavy dada iava dia tsy maintsy teny aloha ny ampatarana anazy zay mihitsy teny foana mandeha rehefa tonga amin'izay ny teny rehetra nandeha daholo ny tena dia ampiasa force amin'izay reo amin'ny farany ary tsy mizaka nitsony mahita nita voakany ny amin'ilay teny satria teny no ny brokeny an'ilay olona dia nefa le olona nefa ny mivoaka daholo noho ny amin'ny teny koa teny dada iava avy na rehefa ny ely avy any dada iava tsy mizaka an'izareo ntsony le hita an'izay ameny amin'izay izy zay ny sary izy ka rehefa mamely izy dia zay vao tena miseho amin'izay ely any zay ny lasalasa mazava ve maretrarehetra mazava tena sana mazava be rehefa nazavanteo azo daholo tsara amin'izay zay rafitenina zany dada iava tsy dada iava soasoa zany natonona tsy entina mafagagana zany izy fa voatery natao fotsiny izy tamin'ny androny eo soa halalana anazy satria rehetra zany mitazona teny zay teny amintsy izy ndray mitazona efa tonga eo soa amizany izy zany izy mbola tsy farahiny zareo ihany efa izy hoe zany eny izy tsy ahoana
hotelinao fagagany ianao soa ampilona ny saina hoe tsy misy manao zao zay veny amin'eo zay osoa sasany ino sasany tsy ino da tsy miantatana re zany de fampisoana fotsiny eny fa raha ny tena izy teny milaina zay na tonga de oso hoe menao ny teny tonareo ny teny zay meko anareo de efa nasy fiaina fa tsy tony hoe le fagagana meko anareo to ny tena izy tsy tsy teny zany a fa ny teny zay meko anareo ny tena fa nasy fiaina ary ny teny meko anareo ny fiainana mandrakizay mazava fa mifototra ao ny teny daholo zany rehetra teny daholo zany rehetra no zany ny fanavokanareo de manala ny teny zay ka tonga ny any andefa ny teny azo tsara sa tsy azo tsara zao ary zay ny amin'ny teny Elia tena avoka daholo taka zay ny amin'ny teny Joshua avoka daholo tonga namanatsinareo hoe anao ny teny zay meko anareo na isam-batan'olona zany na ho amin'ny rehetrarehetra anao reny ny teny reny aza toa misy mpika mihitsy reny na amin'any fa ino ny amonjenanao io mazava zay teny zay ka rehefa avy eo amin'izay rehefa vita ny famerenana anareo amin'izay mazava matsy farava ny devolo dikany ny fiberenanareo ato amin'ny Joshua no profo fa tafaverina ny herin'ny dada Iavao anatin'ny olombelona ny fahefan'ny dada Iavao anatin'ny olombelona tafaverina ny hery sy ny fahefan'ny mpamoronanareo ao anatinareo zay natao teny hoe zanakonareo natao mizanaka amin'izay nareo fa tsy natao hoe olafahafafa zanakonareo sy satria manino nanakirana aminareo amin'izay ny teny dada Iavao raha va le teny le tsy vanin'ireo fa tena lasa nanakirana teny dada Iavao miverina amin'ny original nareo lay tsy mety manao ratsy mihitsy zay vo original nareo ary mazavato rehefa zay mizay tafaverina ati tena zay mihitsy ty dada Iavao sosoasy io tsy sitona olona mialana fagagana mihitsy ty tena teny nanombana teny dada Iavao io devolo namoaka teny de lasa potika ny teny dada Iavao tao anatin'le olona raha olona izy zany de tsy maintsy teo tokoa no alefany hamonjenan'le olona tsy asiana fagagana tsy asiana fanasitsana tsy asiana nenino fa herina teny fotsiny ary misaotra ny avo indrindra fa mivoatonareo noho ny amin'ny teny dada Iavao sosoa tany alalany Elia mivoatonareo zay mifarana zany ny teny farapotsibetsika manona zay teny zay inona ny toloteny zany namaranatsika anazy inona ny toloteneny namaranatsika anazy na ny amaranatsika anazy de zao naresy ny teny dada Iavao satria tonga Elia edrana tonga ny teny dada Iavao ary naresy ny teny dada Iavao satria manino tafaverina ny fo dada Iavao ta ao aminareo ary tafaverina ny fonareo hoany amin'ny dada Iavao maneo dada Iavao sosoa mazava fa naresy devolo nareo conclusion naresy devolo nareo mazava fa tonga anareo fanjakana lantilanta tonga dada Iavao tonga Joshua zay tonga tetanareo hoe nahita n'ilay iraka avy any amin'ny lantsilantsynareo teny zany nga Joshua mba mahay teny zany eo tonga fivavahana na misy fantany ve zazato nampenanareo takatakataka ny tsitsisy ninino reo fanavakana olona mpiara-miasa amin'ny devolo reo mamitaka olona tahaka natao devolo hatramin'izay any azakazaka an'zareo zay mbola nao an'izany ary azakazaka ny olombelona zay mbola teraka an'izany efa miantso Elia zay ho any amin'ny Andriamanitra Abrahama ka diavinareo ny Andriamanitra ny Israely tamin'ny fotoanandro tamin'nisy tany tokoa zay teo any amin'ny lantilanitra miaraka amin'le tena mpamonjy Joshua nanarana afaka fotana zay miaraka aminy manarahany Elia ary raha iavana Andriamanitra miaraka amin'ny Elia iny fa ry Andriamanitra nao ihany Andriamanitra nao aseo vany zay teneny ary aleo zay mafra Andriamanitra aseo vany zay teneny
fa za zao ny teny lasa miady ianao rotsy apohainy boba nucléaire-nao vomenanao zay apohainao io tsy maintsy mivoaka eo vaminanina dika zay fa tsy misy trony vasy loka zay le no dika aniko so hoe amanino zay ny effet secondaire aniny effet secondaire ty zaka teneko ty tsisy mivary tsisy loka agena tokoa ana zaka hoe zay le izy ary zany manao hevitra malagasy tsy mpiteny ely aty raha mbola azonareo atao tazomy filim-pirenenanareo io isy solutionareo atao zay tsy alany io amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy tsy mpiteny ely aho fotsiny ty tsy miteny lavabe ely aho zay aveo le teny tsy miteny manle malagasy na madagasikara ho amin'ny malagasy rehetra tazomy filim-pirenenareo azo atao miala teo zay ihany tsisa nyteneny zany tiako nahatonga soatata nateny nateny de naturel izy efa fantatsy dadamanareo avava devoly mpanao devi mpanoasa anazy zany amle nanoerany amy hoe tsy azoana ny vocation bonsa de devi amy devoly hoe any fa tsy manino de naresy izy teo de metiatako izy hoe mbola resy zany amle natongavany ao soa teto hoe voly ao soa mbola resy izy lay ava zany hoe naturel ny soa de ny devoly metrehitra hoe rehefa maty de manafaty naturel ko izy satria mivoaka ny tomony amono azy de zay zay mihitsy ny planina ny devoly koe de fa tsahany mihitsy misy sarivana ny markare mba te manana hoe yahosoa koa tonga plana dada iava motsy de fa tonga koa le tsy vanda avy any koa no planina koa hoe atao fizamonana io de tsy vita io fa mijena io tena efa fanta dada iava tsy maintsy anao azay io tena velany dada iava mihitsy izy nefa ny aminoa crête nafaty any osoandray na voavoza le olombelo na vady dada iava tena tsy fanta mihitsy izy na vela dada iava zany ianao e tsy haiko nadora ty teneny zay koa dada iavana de efa ny osoa tsisy nalaoina le plany de fantaty zao koa efa fampamonjy io hoe vonoy fa rehefa maty de tsisy famijena vita de efa fantaty dada iava fa amono izy na velany namontsy ratsamo kely satria samy mandeha naturel io samy tsisy nampiasa force io raha ataona voaka zareo moa ny aosoa da izy nampiasa force tena ikety tomany amreo teny araka ny lalàna otina vady ny lalàna izy araka ny lalàna de tokony zao io tena otin'io atao devoly am'zao io araka ny lalàna misy teny entina avy any nefa mitanjona voy aosoa tsy nampiasa force le zany fa tena maty mihitsy ny aosoa areo aka dada iava tsy mitsy zay foana matao satria tena midefie dada iava izy ny dada iava tona rehefa normal to aosoa na zay ny fateny mihitsy ny zanany iny ny mpamonjy fantany fa volohany na velany amo na rehefa maty de tsangana izy ndray na resy ndray de voly teo ohatra zany zany ny dada iava zany voninahitra managatsika hitanareo am'zany teny daholo mandeha tsisy nampiasa force tsisy nampiasa force ny olombelona ty fitenenina hoe tsisy hitarena ny olombelona fa samina de normalna tena na tena marina zany ny olombelona zany zao tena ritinina sy vola zao na zosa zao mandrivotra de fo de dada iavany atinareo fa tsisy matakatra ny olona tsy takatsy ny olona mihitsy ny zasary zany fa rehefa za tena aksitsitona be olo terrain am'zao fa misaotra ny aosoa fa voasitona ny aosoa daonareo tonga mazava tsara
Mazalazala zay fa nazavana dia mbolia galadala ihany ianareo. Mbolia galadala amin'ny fiainanareo ihany ianareo. Raha ianareo rehefa nampahafantarina zao fa mbolia galadala nareo tsy olona nareo fa alakanareo fa na biby ana mbola misy saina. Fa biby maty rehefa voakapo dia mandray tsy mety hiverina tsony. Nananareo mijery an'iny dia lefasa tony amin'ny toerana anankiray, andramaorano mamay amin'ny toerana anankiray fa tsy hiverina tsony iny. Zay izy ka nitiko napetraka aminareo hoe sady mity loatra amin'ny laminasa namonjenareo ka maiza mihaino teny amin'izay nareo dia teny meny eo soanareo. Sarobidy ny namonjeny eo soanareo fa tena aly eny ny adin'izao atao mitranga zao hainareo zay le laminasa mbandainareo tena anareo tsara izy zay. Vazareo miteny hoe aio raha tokona dia teny fotsy dia vita ka tsy zany ange io sary io aky dia fihina tsipamazana io sary io fa tsy maraka an'izany nareo olombelona nareo olona dia tsy maintsy zava-misy any ambadika fa efa nasiako anareo zay zava-miafina any ambadika any hoy zany io sary ka maiza mandeha amin'izay nareo manombofoto maiza tianay eo soanareo namonjy anareo zay toriko taminareo nay tena Andriamanitra tsara namonjy anareo maiza mitiana azy amin'izay nareo lalakany anareo ary mifira anazy hatramin'ny farany ary tiavo dada iava fa raha tsy nitianareo zay efa ravinareo ohatran'izay. Raha tsy nitiany eo soa azy efa potiky nareo ohatran'izay fa eo soany nangataka reo nareo afaka somatsara maiza toeranatena samy tena soanareo ampitsinay mazonoty tadidimy teny tazomotsara zay fampianarana zay fampianarana ararana fa 5 zay dia tsara taony maka eo soa daholo mazonoty amin'izay tena soa aolony entana dia paitany eo miarapitsinay zay